tafaraka indray isika menakavy ato anatin'ny fandarana miara-manonja amin'ity alatsinainy 7 aogositra 2024 ity ary dia manantitra ny araba ombampirarenjo ho antsika menakavy na ho anao eto Madagasikara na ho antsika rehetra any andafin'Andrikany dia tolotra ny araba zany ho antsika rehetra tsy misy akanavaka moa izany atao hoe resaka eto amin'ny miara-manonja ny antefany zany fa ny fikatsahana ny tsaratsara kokoa ho amin'ny fiainantsika mianakavy hatranetrany no tanjona amin'ny tony fandarana itony fa tsy sanatria hoe fandaninandro na sanatria hoe resaka tiana atao fotsiny ny eto fa tena resaka mba hikatsahana ny fampandrosoana ho antsika mianakavy manomboka anio ny fanadinana baccalauréat dia mirarisoa n'izay rehetra ao anatin'izay sehatry ny fanadinan'izay na ny mpiadina na ny ray aman-dreny na ny sekoly na ny mpanabe sy ny sisa dia mirary fombiazana ho antsika rehetra zay ao anatin'izay sehatra ny fanadinana baccalauréat izay eto amin'ity fandarana ity akoatran'izay ihany koa dia mbola maro ny resaka oetineto takan'izany ohatra ny amin'ny hoe ahoana ny momba ny tontolon'ny tsy fandriampahalemana izay mampikaikaiky ny maro ahoana ny amin'izany hoe mbola isin'ny vol de rapatriement zany hoe fitondrana an'ireo malagasy any ivelany miverina aty an-tanindrazana ity ny coronavirus ity mbola manao etony ary mbola amantonany no isin'io coronavirus io raha nambarany manapaizana raha ny taremarika fotsiny zao ho an'ny Frantsa na ho an'ny Britanika ihany koa zany dia mihoatra ny 2 alina isanandro ny antsoina hoe nouveau cas raha ny ao a Frantsa zany na ny any Grande-Bretagne any koa dia eo izay taremarika zay raha niraisana hatrany amin'ny 2 aogositra 3 aogositra 4 aogositra 5 aogositra hatramin'izao dia zany ny taremarika mivoaka ny delta ihany koa efa manantanina sinsisa anahirana ny toedrara ao anatin'izay anefa ny toe-karem-pirenena dia ataontsika hoe tena sahirana tanteraka ary le vahoaka malagasy dia tsorina hoe tena minainaina tokoa na sehatrinina io na sehatrinina ao anatin'izay ny tontolon'ny fizahantany io dia anisan'ny hoe mampidibola ho an'ny firenena zany akoatrany hoe fanondranana entana makany velan'ny volofanondrana sy ny sisa dia ny tontolon'ny fizahantany dia mampidibola ao anatin'izay rehetra izay ka momba izay indrindra amin'ny fanombohana an'ity fandaran'ity no resantsika misimisy kokoa satria dia misy vahiny eto vahiny tsy hoe mpitazana izy fa tena mpisehatra ao anatin'izay fizahantany zay Andriamatoa Zakary Rakotoarisoa mpandraraha izy eo amin'ny tontolon'ny fizahantany miarabanao tompoko miarabanao Andriamatoa Rina ary voalohateny zany dia miaraba antsika rehetra zay mpanaraka ny fandarana miara-manonja naiza misy anao ary na fomba ahoana anarahanao an'ity fandarana ity dia atolotranao ampitiavana izay fiarabana izay arabaina ihany koa isika mpisehatra ato amin'ny miara-manonja dia ny mpanentana fandarana izany sy ny teknisiana rehetra ary ambara etona fa maro tena maro mpanaraka ianareo ary isaorana anareo zay fa zava-dehibe ho an'ny firenena sy ho an'ny sambatan'olona ny fampianarana entinareo sy ny fampilazana vaovao izay ataonareo ato amin'ity fandarana ity manarakaraka an'izay moa dia tsy azo atao tsy hita fa miondrika ampanajana amin'ireo rehetra izay namoiavana tao anatin'ireny valanaretina ireny ary ny aretina hafa ihany koa nefa ihany koa mankahery anireo izay mbola eo amin'ny andalam-pitsaboana mba hiroso fahasalamana avokoa isika mianakavy tompoko iresaka momba ny fizahantany isika eto amin'ity fandarana ity ho velabelarintsika eto le resaka fizahantany izay mivelatra be ary efa voalazanao teo moa Andriamatoa Rina ny hoe mampidibola izy io tsy hoe vola ariary fa tena vola vahiny ary io vola vahiny io tsy mba ohatran'ny ataon'ny sasany amin'ny hoe
alefa any amin'ny banky any velany vola azo amin'izy io fa raha vao tonga eto ny vahiny dia ny vola vahiny hoetiny dia miraraka eto amin'ny tanin'ny repoblika amin'ny Madagasikara tsy mivoaka eto tsony ka izy io zany io vola vahiny io tsy hoe tonga fotsiny eto fa na io farafaratsiny mitazona ny lanjan'ny ariary mba tsy ilazako fotsiny aza hoe mampiakatra ny tanjan'ny ariary nefa io no sehatra ataoko hoe tena kofina indrindra amin'izao fotoana iresantsika izao zay angamba no ampidirako andresaka fa dia amelabelatra azy tsika manomboka eto eny ary ka hidirantsika lalindalina tokoa io tontolo ny fizahantany io satria raha ny mahazatra aloha raha ny mahazatra atao anatin'ny ataona ny fandimby tany aloha tany dia maro ny tanora mitsiriritra hiditra ao anatin'ny sehatry ny fizahantany zany na resaka tour opérateur na ny resaka fitaterana maro mitsiriritra n'izany hoe anao hôtesy maro mitsiriritra n'izany hoe anao steward maro mitsiriritra n'izany hoe mitondra ny mpizahantany eto amintsika any amin'ny toerana izay mahafinaritra eto Madagasikara kanefa dia neniotsaka io sehatra io amin'izao fotoana izao fanontaniana aloha mitadasika be le tontolo ny fizahantany mba afaka fariparitanao afe alohan'ny hidirantsika amin'ny tena fotoatana sotranao André Matorina hatramin'izay dia raha miresaka fizahantany dia ny fantatry ny olona na dia ny mpitondra fanjakana azy dia rehefa hoe ho ampandrosoana fizahantany dia tsy mahafantatra izy afa-tsy ny hoe reny trano fandraisam-bahiny reny toerana fisakafoanany reny reny fitaterany reny ataoko hoe ao anatiny zay fa apahany zay fa rehefa tena iresaka an'io tsika dia tena misy mpikirakira mihitsy voalohany zay mpisehatra ao anatin'io dia efa voalazanao teo ohatrany hoe ny tour opérateur sy ny agence de voyage dia ataoko amin'ny teny anankiray hoe mpikarakaradia angambany aloha ireo no mitrandraka voalohany ny atao hoe fizahantany satria ireo no mandeha ohatra hoe raha ohatra ka hampandroso ny fizahantany dia lasa ireo ohatra ny olona andeha etsena mihitsy makany velany teo zao ny resaka ohatra ny CTM hoe voa insistany fa raha mo sistany ataoko hoe dingana voalohany zay fa raha mivoa io sistany io tsy ohatra ny hoe dobo-trondro akory le fizahantany ka hoe rehefa haka-trondro dia vakina ny dobo dia tatazana ny trondro fa voa ny sistany tsy hoe tonga dia tobaka avy any ny mpizahantany fa ny sistany mivoa dia natao hivoahany reto mpiasan'ny mpikarakara dia ireto makany velany zay aloha ny voalohany ary nandianany any velany zavatra anankiroa na izy handeha hisehatra any amin'ny tsena be ny fizahantany any velany misy zao ohatra hoe any Berlin misy raha any Allemagne zany misy ny any Milan raha any Italia misy ny any Londres dia misy enjo ohatra hoe reny le mpizahantany mandeha sambo vavety reny dia any Miami no tsena be fijerevana an'izay zavatra zay vola be no entin'le olona makany satria ny sidina mandroso ny verina tsy maintsy alohany tonga any izy tsy maintsy handohany sandan'ny standy ahafahany mivarotra ny fitaterana hivezivezeny any ny trano atoreny any sakafo hoaniny any sy ireo kojakoja maro isan-karazana etam-barotra kely hoetiny any satria tsy ny vatany fotsiny no tonga any fa tsy maintsy mitondra izy ohatra hoe flyers mitondra flash mitondra dépliant mitondra décoration mba hampilendalendana ny vahiny zany zay mihitsy le izy dia atao daholo ny fomba rehetra dia ireo andaniny vola daholo ireo zavatra ireo akoatran'ireo mpikarakaradia ireo dia tadio tsara fa tsy maintsy eo ihany koa ny mpitatitra ny mpitatitra dia misy karazany atao hoe telo dia eo mpitatitra nabakabaka misy ny mpitatitra tanety ary misy ny mpitatitra andrano mamy io na andranomasina mpisehatra amin'ny fizahantany ihany koa zany
efa voalazako teo moa zany ny trano fandraisam-bahiny, ny trano fisakafoanana, fa azadino ihany koa fa ireny valan-javaboary reny a dia teo hoe mpisehatra ny fizahan-tany ihany koa reny, ary io ary ny tena ivelomany. Ao ihany koa ireo vakoka isan-karazany ara-kolontsaina, raha tsy tenitsika zao ohatra hoe raha eto Antananarivo fotsiny a, ny rova Manjakamiadana ohatra, ny rova Ambohimanga sy ny sisa dia ao anatin'izay. Ireo tena ataontsika hoe mivantana ireo, fa mbola ataontsika hoe mamelona ny fizahan-tany ihany koa izay tsy eritreretiny maro. Dia ao ohatra ny tantsaha, satria ny tantsaha no mamatsy vokatra sakafo ho an'ireny trano fisakafoanany ireny, sahala amin'izany ihany koa ny mpanjono. Ary mbola ataontsika hoe tsy miala maina amin'ny fizahan-tany ny mpanao asa tanana. Reny rehetrarehetra reny zany sy izay sisa mbola mety hifandray amin'izay dia ataontsika hoe ekipa anankiray mampiroborobo ny atao hoe fizahan-tany. Inona no andraikitra ny fanjakana manoloana amin'ny fiaraha-miasa zany amin'ireo be dia be ny teneninareo? Tena ataontsika hoe fanjakana ao anatin'izay zavatra izay raha tsy laza angamba hoe ny 80 isan-jaton'ny ministera eto amintsika dia tsy maintsy miara-miasa. Ao marina fa misy ny ministeran'ny fizahan-tany fa tsy afaka ny hanao ninona. Ino zao mifantatr'ireo nefa tsy izy rery, tsy ministera io rery, fa misy maromaro. Tsy afaka manao ninona rereo izy. Fa tsy maintsy ao ohatra ny ministeran'ny asa vaventy. Io ny anjaran'io dia ny manao lalana ohatra. Raha tsy isany lalana tsy afaka mandeha mpizahan-tany. Raha izay. Resaka fandriam-pahalemana sy ohatra zany. Eo amin'ny fandriam-pahalemana. Tena tsy maintsy miasa ireo. Ohatra anankiray ny teneniko anao rina. Tamin'ny taorinan'ny krizin'ny 2010 dia nirongatra be ny tsy fandriam-pahalemana teto. Ary isan'ny voadonan'izany ny sehatry ny fizahan-tany. Satria raha nisy zao fidinana andakana natao tamin'ny ranon'ny Tsiribiana iny, dia fa nisy mihitsy mpiara-miasa atao amin'ny fizahan-tany voatafiky ny dahalo tamin'iny. Dia ny hitan'ny fitondrana Rajaonary Mampianina ohatra zao taorianan'izay, dia misy miaramila mitondra basy manaraka an'ireo mpizahan-tany ireo rehefa manao an'iny fidinana iny. Tonga ny Belo Tsiribiana indray ilay olona andeha ho any amin'ny Tsinginy Bemara, dia arahana gendarme mitondra basy. Amin'izay fotoan'izay dia miforotra ao anaty fiara ao ilay mpizahan-tany. Tsy mandry ny sainy hoe fa maninona izay ny arahana planja basy. Dia manao convoi mialo Belo ambonin'ny Tsiribiana mandrapatonga any Bekopaka, dia lalana 100 kilometatra. Tsy maintsy manao karavanina ianao zany. Dia indray mandeha fotsiny no mijanona manao pause. Eo amin'ny 10 minitra eo amin'ilay tanàna kely atao hoe Andimaka. Dia tsy afaka mivelatra zany ilay mpizahan-tany io na mijanona kely mba makamaka sary nefa izay ny alehany ety. Dia mandroso miverina ohatran'izay foana. Ao ihany koa zany ny atao hoe fitaterana. Ary eo amin'ny fitaterana eo efa voalazako tetsy ambony fa ny tena olana zany eto amin'ny fitaterana amintsika dia ny fitaterana anabaka hita eritreretina ihany hoe na tsy mandeha reny Madagasikara izay efa tena mahamenatra, fa mbola misy ihany ohatra hoe ny Air France, ny Ethiopian Airlines, ny Air Austral afaka mampiditra ny mpizahan-tany ety. Fa tsy vita an'izay fa ny fitaterana anabakabaka anatiny izay tena ATR afaka hanao inona amin'ny resaka fizahan-tany. Ankoatran'izay koa mbola ao anatin'izay ministera izay ny kolotsaina. Ministera ny kolotsaina dia tsy maintsy mikarakara an'ireny ohatra hoe vakoka reny zao, fa ny loza raha Manjakamiadana zao no lazaintsika. Misy an'ilay Colisée ao. Hoe tena vakoka ve sa ahoana dia tonga ao ny vazaha dia ahoana inona ny teneniny? Tena olana. Inona no hazavain'ilay olona izay mitarika an'ilay olona hoe inona ty Colisée ty? Tena anareo ve io? Inona no teneniny ary amin'io? Ohatra nareo mpisehatra anatin'ny dia homenatra sy safosafo loha fotsiny ianao satria ny vazaha mety ilaza amin'ny hoe raha ity no hitondranao anay aty
ny alohanay nakany Roma fa atany no tena nahitana ihany efa nga ny Italia-tsika fa tsy atỳ Madagasikara zay mihitsy io zao dia efa nanimba endrika ny atao hoe fizahantany io eo koa ny tontolo iainana ministera ny tontolo iainana tena hitantsika mihitsy amin'izao fotoan'izao fahasimban'ny ala potika doro-tanety fitrandrahana hazo sarobidy sy ny karazany na ireo karazana biby sy zava-maniry ho jerevana aza tsy ho hitany vazaha intsony ray tapitrisa hektara ndripaka atao anatin'ny 10 taona zany zao dia VVF manahirana be zany dia ao ihany koa ny ministera amin'ny fahasalamana izay tsy maintsy mandray anjara be dia be satria reny olombelona reny mpizahatany reny tonga aty mety misy marary izy mety misy tsy fahasalamana izy dia ilay manahoana nefa amin'ny fahasalamana fikarakarana amin'ny fahasalamana eto amintsika mety any ambanivohitra any izy mifoa nitro efa nisy mihitsy zany teo aminay satria lazaiko anao André Matorina fa raha nisehatra n'ity fizahantany ity azo efa 30 taona maherina nanao vaoko azy ary zay 30 taona zay sady manao birao ny tenako no misehatra eny an-kianja dia mahita an'izany hoe tsy salama ny vazaha hoentinao ana amin'ny CSB teo any ambanivohitra any fa vao mahita an'le varavarana idirana le vazaha dia mihemotra hoe aza hoentina miditra ao tonga dia matahotra izy dia ao ihany koa ohatra ny fifandraisana iny koa tsy afa-miala iny zava-dehibe iny satria ao anatin'iny no ahafantarana ahitanany hoe manahoana zany ny fahasalaman'le olona hoentina ao any ahoana raha misy ny zavatra mitranga any amin'ny toerana tsisy réseau ianao ohatra dia ina ny ataonao zany zavatra zany ankoatran'ireo ministera hafa rehetrarehetra zay mbola mety voakasika zany dia ireo zavatra ireo tena tsy afaka miala mihitsy ary rehefa ireo anefa no mivelatra miasa tsara dia ataontsika hoe mandeha azy fotsiny le resaka fizahantany io efa natsidika eo ihany ny resaka hoe fahasahiranana iainanareo ao anatin'ity tontolon'ny fianakaviambeny ny fizahantany eto Madagasikara ity tonga ny corona talohan'ny corona nefa efa hita hoe nentsotsorika ny tontolon'ny fizahantany teto Madagasikara dia tonga indray ty aretiny ity dia tena hoe kofoninareo moa zany hoe sehatra anankiray fa malagasy rehetrarehetra kofina daholo saingy zao ny fanamarian'ny mpanao gazety tsy Madagasikara rereny no miatrika ny coronavirus fa tsy hoe firenena maneran-tany nahoana misy firenena mbola afaka miaina ao anatin'izay tontolon'ny fizahantany zay fa nahoana sika no tena minainaina amin'izao fotoana zao ny zavatra misy mampisehatra anao mihitsy tena kofona tanteraka tokoa ny sehatry ny fizahantany ary tsy nahita lalaka ivoahana dia nitaraina tamin'ny fanjakana mba hoe inona no ahafahanareo atao ovininareo no nitaraina efa fa tena mandeha foana vao ataontsika hoe ny hidiny sisy tany tsy nisy tsony mpizahatany tonga dia efa teo zany no nanomboka ny fitarainana satria na ny karamam-piasa ao anatin'le satria samy manana piasa daholo ireo voatontsika tery aloha tery ireo na ny mpikarakarady zany na ny hôtely zany na ny trano fisakafoanana zany na ny ataontsika hoe reny parka nationaux rehetrarehetra reny misy piasa daholo ao anatin'ireny zay tsy afaka mandogno karamany intsony dia nitaraina tamin'ny fanjakana zany ny mpisehitry ny fizahantany hoe inona no ataon'ny fanjakana nanomboka mihitsy ny confinement zany dia efa nitenonareo confinement dia efa niteny zay inona ny vokany tsy nahita valiteny matotra fa valiteny voalohany azo aloha tamin'izay dia hoe mandana mamboly nefa be dia be ny olona tsy nisehatra n'izany fambolena zany kanefa nikarika ihany dia ozy izy hoe ataovy ny tourisme local zao nefa ny André Matorina raha hanao tourisme local tsika jereo fari-piaina amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao fa firisan-tsaton'ny malagasy nefa miaina ao ambanin'ny $1 ambanin'ny fahantrana fa za samy teny fa mety efa any amin'ny 2.9 isan-jato any dia le valo isan-jato zany izay ataontsika hoe mba manana fahefa mividy io zany ny anaovanao an'le tourisme local
inona zavatra mitranga ho ianao amin'io valo isanjato tsy io rehetrarehetra io akory no andehanao fizahatany any raha izay ary raha misy ny andeha amin'io mety andeha amin'ny herin'ny tenany manokana any izy satria manana tomobily izy dia andeha izy dia be dia be no ataontsika hoe voadingana amin'io ary mety isy ihany koa nefa ny teny efa hoe ampahany kely sisa no azonao mba ho raisina amin'io fizahatany anatin'io ny olona amin'io kanefa olona firy no isa fandritaka amin'ireo ampahan'olona kely vitsivitsy ireo fa raha io zany ataontsika hoe fizahatany anatin'io tsy afaka ny amelona ny sehetry ny fizahantany mihitsy eto Madagasikara raha izay faharoa manarakaraka an'izay dia ozy izy indray mifanjakana eny ary fa hitady famatsim-bolo zahay dia ampanao fiofanana anareo dia nisy tokoa ilay fiofanana misy ataontsika hoe module angany filaza azy isan-karazany foezaka misy herinandro misy tapabolana dia ao anatin'io le olona zany voafetra hoe olona 20 isaky ny taranja no miditra ao ka tonga dia somary tapaka hoe io fanadianinina ao zay indrindra makony dia zao ny anohizantsika azy nefa karama ny tadiavin'le olona vola ny tadiavin'le mpiasa sokajin'olona anankiroa no mety ho hitantsika ao anatin'le fiofanana dia ny voalohany dia ireo zaza vao ataontsika hoe olona vao andeha hisehatra zarany tokoa aza misy an'io satria efa tsy vovita zany ny fianarany dia hiditra ao anatin'le izy dia misy ny fiofanana io dia ho ataony satria ao anatin'izay mahazo vola kely izy isan'andro 5,000 sy R1 zay zany no entiny fa le sokajin'olona faharoa kosa dia ireo olona efa maty anina tsy azo lazaina mihitsy hoe afaka mampianatra mihitsy azy ireo zay 5,000 sy R1 nyreo olona ireo zany dia olona efa mamelombady amanjanaka ireo dia zay 5,000 sy R1 zay zany no omenao azy isan'andro dia ahoana ny ahafahany mamelombady amanjanaka amin'izay satria ialan'izay ny frais ny sakafo kely na goûter kely dia mety ho any amin'ny 2,000 sy R1 sisa no entiny mody izy nefa mety ho efa mianaka trano dia ahoana ny fomba ahafahany mamelombady amanjanaka amin'izany tsy ahafahany mivelona ary nahazo raha le fanofanana rehefa aveo araka ny teninao hoentina makaisa tsisy vazaha tonga eo ampiasana an'iny tsisy ninina ary ianao tsy mahazo manao fiofanana mihoatra ny anankiroa ohatra hoe nanao momba ndresaka vato voalohany miofana tamin'iny ianao vitanao iny dia mety ary amin'ny hoe miofana indray ianao amin'ny resaka zava-maniry vao vitanao zay mijanona ianao mijanonao fa tsy fantatro mety misy mombotany hoe tsy maintsy mijanona laha fa sao dia laha manan-karena eo amin'le 5,000 sy R1 isan'andro zany fa mety ho vazivazy angamizany fa mampiritreritra ka fanontaniana tonga dia mifandray amin'izay hoe ao anaty olana mihitsy zany zao ny sehatra ny fizahantany iaraha mahitsy zany fa mifantaniako hoe afaka navotana ve izy io raha nisy ny fandraisana ndraikitra tany amin'ny voalohany mihitsy satria raha jerena araka izany fanontanianao zany efa trany aloha tamin'ny mihitsy vao nanomboka ny coronavirus dia efa tonga dia efa voa mihitsy zany le tontolon'ny fizahantany 2020 sika ary mbola hiaina ao anatin'ny coronavirus mandritra ny taona maro izay tsy fantatra saotranao dia ahoana nareo alohan'ny amaliko an'izay fanontanianao zay dia misy zavatra anankiray mbola tiako marihana kely amin'ny zavatra ataon'ny fanjakana sy ny fitarainana zay efa nataonay nisy ny fitarainana ohatra ny nataon'ny GEM momba ny etra dia hoe exonération fiscale ohatra satria nareo koa manao mandohetra zay tena mandohetra mihitsy zay dia ny fidiram-bolanao efa tsy misy fa nangataka ianao hoe mba ajanona ny fandoavana etra fa mivaly teny aloha dia ny hoe nofinofy ny fieritreretana zany hoe tsy andohetra ianareo fa ny azo atao dia ahemotra ny fandoavana reo etra dia hoe ahemotra ahoana ary zany ny fandoavana etra dia hoe tsy mandohetra aloha ianareo zao fa raha vao misokatra ny sistany dia 3 volana aorianan'izay dia mandohetra ianareo kina nandoavana azy nefa vola raha tsy miditra araka lefa fanazavana tery aloha raha vao misokatra io sistany io dia vao andeha hitrandraka ny tsena aloha
ary eo ariana ny fitrandrahana an-tsena fanomanana an'izany dimaka ty Madagasikara zany Andriamatorina dia farafahakeliny na aingana indrindra enim-bolana ary misy hatramina herintaona zay vao tonga ny vazaha ny mpizahatany reo olona mpietsehatra nandeha tany amin'ny tsena be ny fizahatany reo anefa raha nandany vola nandeha tany dia ohatrany hoe fandaniam-bola anjamba ny entiny tany satria tsy misy mihitsy antoka ahafahana milaza fa hoe tsy maintsy hiverina araka izay zavatra natao tany ny vola laniana ao tany dia rehefa tafaverina avy any ireo vao manaraka manao suivi amin'ny resaka email na ohatran'izany dia eo vao mahitany hoe ino fa misy miditra na hoe tsy ndraraha iny le olona tatsika na ohatran'izao dia le zay miditra kely eo zany mba hakany commission satria hivarotra izy hivarotra ny hôtel hivarotra ny restaurant hivarotra ny fitaterana hivarotra ny ireo circuit rehetrarehetra ireo dia iny mba azahoany tombony kely hanitsemany zay laniny rehetrarehetra tany andoavany karamany reto mpiasany reto ny kojakoja rehetra no mety manofa trano izy any braony eo ny encre ny taratasy ny telefona ny internet andoavany an'io daholo nefa araka ny filaza ny fanjakana 3 volana orinan'ny fisokafan'ny sistany dia efa io ndrapitaky etra mandombaravarana miaraka amin'ny kitapo dia ina ny andoavana an'izay kofina tanteraka zany ny fizahantany io ka manontany ianao hoe azona votana ve raha ohatra ka hatrany amin'ny fanombohan'ny tany mihitsy raha hatrany amin'ny fanombohan'ny tany zao aloha raha tsy variana isika tamin'ny fandraisana fepetra matotra sy entitra dia angamba ataontsika hoe mba nisy ihany ny zavatra azona atao any ivelany zao misy ny ty ataontsika hoe passe sanitaire ty zany hoe mifandray amin'ny vaksiny dia ireo vahiny ireo zany teneniko anao be dia be ny fifandraisako amin'ireo vahiny ireo nao eto Madagasikara ary mifandray amin'ireo any ivelany any fa ireo na dia ataontsika hoe miditra trano fisakafoanana fotsiny azy ireo tsy tafiditra ao raha tsy misy an'ilay atao hoe passe sanitaire ka raha ho aty Madagasikara izy zany tsy ho tafiditra ny roaplanina izy makaty raha tsy eo iny taratasy iny tonga aty Madagasikara izy nefa inona ny zavatra hitranga mbola resahana namantsika eo moa le resaka vaksiny fa mifandraika amin'ny fizahantany kosa le izy dia zao ny zavatra mitranga vaksiny dozina vaksiny tonga eto amintsika firy nefa firy ny malagasy monina eto efa mihoatra ny 9 fantatry ny any velany daholo zany fantany zany zavatra zany dia firy zany ny vita vaksiny eto nefa ireo vazaha tonga eto ireo mpizahatany ireo hifanerasera amin'ny olona vao miala eny amin'ny seranam-piaramanidina mandra-patonga ny tuliara ny ety andreny vohatra mahazo firy ny olona mipetraka eto amin'ny vaksiny dia ny andalana eny ataontsika hoe raha miala eto izy zao makany Antsirabe ohatra vao tonga ety atsimona Ambato fotsy izy dia mahita an'ireo le mpivarotra iny izy teo mananasy eo ireo eo ny fanandramana mananasy fa raha tsirona mananasy tsy misy ohatran'io dia tsy maintsy mijanona eo ianao vita vaksiny ve ireo olona ireo tonga ao Ambato lapy dia hijery an'le mpanao vilany sy ny karazany azonao mantoka ve fa vita vaksiny hatrany hatrany reny mpanao asa tanana reny tsy diany daholo vita vaksiny ve reny olona reny dia eo le vahiny zany amin'izay fotoan'izay eritreritra izy hoe ahoana ny andehanako any Madagasikara nefa ny olona to tsy vita vaksiny ny akabeazany ataontsika hoe raisy antsato ny vita vaksiny dia ahoana zany raisy zay zao dia efa fepetra voalohany tokony efa niraisina fa tsika variana tany amin'ny CVO sy ny zavatra hafa dia tsy fantatro hoe inona no ahafahantsika manarana an'le fizahatany fa tena ataontsika hoe miamiletika ihany ty atsika ty eny ary amaraparana antsika azy somary anao fampitana kely sika amin'ny tontolon'ny fizahantany Andriamatoa Zakary Rakotoarso izay mpisehatra sa teknisiana no mpandraraha no manampahaizana momba ny tontolon'ny fizahantany tany aloha tany tamin'ny fotoana nitondrany ny président Ravalomanana dia tadidiko tsara tamin'ny hoe eo aloha fandraisana fepetra tamin'ny hoe ampitomboana avitelo eny ny faritra rovana zany fanapa-kevitra ndraisany tao Durban tatsy Afrika Atsimo
dia nisy koa dessin animé ny Madagasikara misy an'le sarina liona sy dia dessin animé dia reny tafiditra mihitsy tao anatin'ny resaka fizahantany sy tomana mpizahatany natao daholo zany ny fomba rehetra hidiran'ny mpizahatany taty amintsika mba hoe hijery ny Madagasikara sy hampiditra ny vola vahiny raha fampitahana tsotsotra fotsiny manahoana ny fahitanareo mpisehatra an'izay zany raha hoe nampitaina tamin'ny reny fotoana sy ny amin'izao. Mahafinaritra be zay fanontanianao zay Andriamatorina fa ny teny aho hoe fa 3 taona zao no nanaovako an'ity sehatry ny fizahantany ity nandingana vanim-potoana maro zany ka isaky ny misy crise politika na crise ara-pahasalamana na ataontsika hoe crise ara-toetrandro dia voadona foana ny sehatry ny fizahantany fa hatramin'izay niezaka ny nanarina ny tenany foana ny mpiasan'ny fizahantany hatramin'izay nanarina ny tenany dia tamin'ity anefany dia sahirana tena sahirana satria tena tsy afaka mihetsika mihitsiny fa zao raha nisy ny krizin'ny roa sy 2 arivo dia ataontsika hoe nentina haritra 3 na 4 bolana teo angambo-zay fa tena noho ny tafapetraka ilay fitondrana dia tena niarahana hita fa tena niazakazaka be ny fampandrosoana teo amin'ireo lafiny isan-karazany mba hahafahan'ny fizahantany mivelatra teo ohatra ny fanaovana lalana tena nyroborobo be nahazo aina ny fizahantany tao anatin'ireny fikarakarana amin'ny fandriam-pahalemana jereo tsara ny resaka fitaterana fa ino moa nanenjehana amin'ny Flora Valmanandra amin'ny vidianany an'ireny hoe force 1 reny ny tontolo iainana voalazana eo teo ny resaka hoe Madagasikara naturellement tao anatin'ny programma ihany koa zany rehetrarehetra zany ary nataon'ny fitondrana tamin'izany fotoana zany ny ezaka rehetrarehetra mba hahafahan'ny fizahantany mivelatra ary tsy hoe fizahantany ihany no tanjona tamin'izany fotoana zany fa rehefa vita ireo nanana ny tombontsoa daholo niraisina tamin'izany ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ny dia noho ny avy eo tsapan'ilay fitondrana fa mila fanampiana ny resaka fizahantany dia nanao an'iny karazana film horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Madagasikara iny izy fa iny vokatra azo tamin'iny Andriamatorina dia lazaiko anao fa tena zavatra ngeza be mihitsy satria lasa lamody mihitsy ny makaty Madagasikara taorina ny fahitanany ngamba tany amin'ny taona 9 sy 2 arivo na 7 sy 2 arivo tany ngamba ny voaniny zavatra iny dia rehefa mandeha ny amin'ny tsena be ny fizahantany ianao ka vao mahita an'ilay hoe stand Madagasikara ny olona dia mirohatra makao daholo dia ataontsika hoe tonga teo amin'ny faratapony fizahantany tamin'ny taona 9 sy 2 arivo fa tena azo lazaina hoe ilay tsy aharaka itsony izahay tao ampisehatra ny fizahantany tao anatin'izay fa nisy mihitsy zany hoe mandeha anao mialeto makany Tuiliara dia mbola eny an-dalana hiverina avy any Tuiliara anao hiverina ody mahazo telefonina hoe mijanona ao Antsirabe ianao fa efa misy vazaha miandry anao indray eo hoentinao miverina dia na le lamba nentinao tany raha tsy voasasanao tsy no hoentina any fa dia eny an-dalana ianao manasa lamba maso ny mpamily amin'izany fotoana zany efa mena noho ny arerahana satria tena tsy mijanona mihitsy fa vao mipaika ny 7 sy 2 arivo tao anatin'iny 7 sy 2 arivo iny ary ataontsika hoe vita ny 9 sy 2 arivo tany amin'ny faraparan'ny taona tany dia efa nanao investissement avokoa zany tsirairay tao anatin'ny sehatry ny mpizahatany mividy tomobile nanamboatra an'ity nanamboatra an'ity nanao pré sasany nanao pré dia efa nisy ihany koa moa zany nananontanyna teo le hoe fihaonan'ny francophonie teto ny 7 sy 2 arivo vao maika koa nanosy an'izay fa vao nitranga ny volana janvier dia nanomboka mivarotra tomobile ireo izay mividy tomobile ohatra ka raha tomobile ataontsika hoe valeur na 100 no nividianany azy voatery na midy any amin'ny
580 na 90 tany le zavatra noho ny avy eo zany hoe nalefa fahatятoko dia teo nanomboka nykorosofahana ny resaka fizahantany fa niezaka ihany nefa izahay tao anatin'le izy mba hoe hanary tena mba hafahana manao an'le izy amin'ny herin'ny tenany samy rery fa amin'izao fotoana izao dia tena efa tsy afaka manoatra intsony satria raha ohatra raisitsika fotsiny izao ny mpanao hôtely trano faraisam-bahiny misy fikarakarana lehibe mihitsy zay atao vo afaka mandray vahiny amin'izao fotoana izao fa tsy ohatra ny ety ampovoatany ohatra hoe eto Antananarivo zao ohatra hoe ny tafo mba tany ino dizy teo tany manga na fanitso ohatra zany fa any amin'ny sisiny any nge ravikazo no atao tafona hôtely ravina satrana ravinala sy ny tarany reny mora simba ary rehefa tsy misy olona fa mitete io zavatra io ao ihany koa mety efa misy voalavo any amin'ny valindrianany na any ambany gorodinany manao kilalaka tsy fantatra otsony zay mety hitranga ao tsy azonao andraisanao nefa mila vola amin'ny fikarakarana an'ireny zavatra ireny aiza ny vola hoety manana eny ary maranantsika azy ary Andriamato Zakaria Rakotoarisoa zay ampisehatra eo amin'ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara mihitsy ianao zany nandritra ny 30 taona ianao tao amin'ny sehatra io zao ny zavatra iainantsika ahoana ary ny ibanjinanareo ny hoavy mbola misy fanantenana ihany ve ny fanantenana ve mo overy fa tsy maintsy apetraka eo ihany fa mifahakiviana kosa dia misy dia misy satria ny zavatra tena takena amin'ny fanjakana voalohany indrindra zany indrindra ny DGI ao dia tokony foanana tanteraka io etra io raha roa taona tsy niasa roa taona tokony tsy andohetra voalohany zay ary faharoa inona no ataon'ny fanjakana mba hanosehana anazy an'ity fizahantany ity fa tsy vita ny herin'ny tenanay samy rery intsony ity zavatra ity raha tsy arahana miasa amin'ny fanjakana fa raha nandray fitenenana zao ohatra ny filoham-pirenena omaly mba nieno ihany ny tena mipetraka ihany ny fanontaniana hoe ahoana ny sehatry ny fizahantany zay efa mikaikaiky ity fa tsy nahazo valitenina kely aza dia hoe hoaiza ary anao inona fa tena potika tanteraka ilay sehatra kanefa na izanina tsy zany aza ao ihany le fanantenana kely fa tena miady mafy ao tafarina ny fizahantany eto Madagasikara eny ary dia isaorana anao Andriamato Zakaria Rakotoarisoa zay mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fizahantany ny tondran'izay fanazavana izay everina fa nafantarantsika zavatra maro ny nambarany teo eny amin'ny fiarahamony eny ihany hoe sahirana fizahantany sinsisa fa izy zany nitondran'izay fanazavan'izay na fahatsika nafantatra misimisy kokoa hoe ay ve ohatran'izany ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao nambara teo fa tsy Madagasikara rery no miaran'ny coronavirus amin'izao fotoana izao fa saika firenena maro eran-tany mihitsy noho izany zany dia hoe tsy tokony atao fialana bala ny fisina aretina tahaka an'io fa atao hoe ahafantarana ihany koa ny tena hoe fahaizana mitondra zany amina firenena anankiray ny toejavatra tahaka an'izao satria raha ny nambaran'ny mpampianatra tamin'ny fotoana izay mbola nianarana ny asa fanao gazety dia zao foana nataon'ny mpampianatra hoe ny ahafantarana ny mpitondra tena mahay dia ny mpitondra mahita vahaolana ho an'ny vahoaka izay hoentiny na olana inona io na olana inona dia mahita vahaolana fa tsy fiteny mihitsy ny hoe ka le izy anie tsy napozina ny aretiny tsy fiteny zany ary zany no antony siny reny fampiofanana teny amin'ny enlim teny avoloha reny tamin'ny resaka hoe leadership tao anatiny tsara mihitsy zany tamin'ny fotoana nitondrany ny président Ravalomanana satria tsy mandehandeha ho azy ny fomba fitantarana sy ny hoe ianao zany mpitarika ihany koa fa rehefa misy ny olana dia mila mahita vahaolana ianao fa tsy afaka avela hipitrapitra fotsiny ilay vahoaka malagasy 520 tapitrisa mbola mitony ny fandarantsika eto amin'ny miaramanonja rehefa hitako eo ny namana faniry izay hitondra indray ny resaka isan-karazany miaraka amin'ireo atao hoe vahiny tompotrano ihany koa satria efa tazanao misy solombavam-bahoaka ihany koa ao dia hitondra fanazavana izy ireo momba nyity resaka coronavirus telo tsy maintsy asiana resako na tiana na tsy tiana satria tena
miteraka zava-doza eto amin'ny firenena ary dia omena ny faniry avy hatrany indray ny fanoizana ny miara-manonja amin'izao fotoana izao. Ndao ary faniry eny ary dia manolotra ny araba ho antsika menakavy izay manaraka ny miara-manonja androany fa 7 volana aogositra reny arabe mananjara ary dia miaraba an'ireo zandry zanaka sy mankahery azy ireo mirarosoa amin'ity fanadinana baccalauréat ity zany. Misaotra ihany koa ny teknisiana rehetra izay manomboka miara-dalana amintsika indray ao anatin'ny andro 5 hanatanterantsika ny miara-manonja ao anatin'ny andro 7 zany dia andro 5 tsika ny manantanteraka izay. Maromaro ny vaovao faran'ny herinandro teo ry na arabe mananjara na teto an-toerana na ny tany ivelany. Ny vaovao politika moa zany dia betsaka no naoraka nahafantarana zavatra betsaka ary zany ny tena hiandrasany rehetra ny fandarantsika miara-manonja ity ry na arabe mananjara fa ezaka hatrany isika ary manomboka maka an'izay akony sy tsirony izay misy tsika n'le hoe voarain'ny olona le zavatra zaraintsika sy fampizarantsika ho an'ny vahoaka ka hanaovana kokoa atsika menakavy naiza toerana misy atsika na ny eto toerana na ny any ivelany. Ny eto toerana dia ianareo ao Solandy Akady Vorobe ao ny tanàna zany ny etsy avaradrano Ambomangakely sy ny rehetrarehetra reny satria betsaka sika no mifanerasera aminay nandritra mifarany herinandro sy zay nandalovana rehetra any Mananara tsy miala mihitsy fa tena mandefa message ny any Toliary ny any Sambava any Antsahavarbe misy meno atsika any ary misy manaraka atsika ny ao Tomasinao tena manaraka tsakany sy andava mihitsy maro be mihitsy anareo mpakafia ny any Mahajanga ihany koa amin'ny toerana rehetrarehetra ary rehefa vita ny fandarina miara-manonja dia manao an'ilay hoe traingo isika zany na fampitafatafana eny amin'ny sehatra rehetra eny efa misy motoerana fanaovana zany maro be mihitsy izy ireny voarainay ny feedback avy any aminareo ny sosikevitra ihany koa hanatsarana mandrakariva ity fandarina mamitsika ity sy ny foto-kevi-dehibe fampizarantsika ka raha mbola eto hatrany ny ekipa dia hatramin'ny farany miara-dalana aminareo zany ary betsaka ny zavatra azony sotoma indrindra tamin'ny zavatra nambarany filoham-pirenena Omaly dia betsaka ny zavatra azo resahana ary raha iny zavatra nambarany filoham-pirenena iny na oray volana ary dia betsaka mihitsy ny zavatra resahana teboka isa-teboka raha ohatra ka zay ny resahana azy kanefa isika zay zavatra tokony hifampizarana aloha ny fampizarana amin'ity fandarina miara-manonja ity. Ny namana Solombavam-baoka etsy amin'ny distrika Navaradrano député Jerry Randremolaina indray no miara-dalana amintsika zany amin'izao maraina izao hiaraka hamakafaka handindinika hifampizara vaovao zay tokony hifampizarana zay mirahalahy amin'izao maraina izao ary dia miarabanao député Jerry. Ya dia faly miarabanao koa namana fanidy ary miaraba ny vahoaka malagasy zay mino an'ity fandarana ity na ny namana avy any Andilam-bato any Ampitan-dranomasina any na ny eto toerana indrindra manao kokoa manokana ny vahoaka Navaradrano rehetrarehetra nareo amin'ny commune Ambomanambola ao amin'ny Ambodirano Ambodivoara zay nangataka eo mba ataovy kokoa manokana zay député dia faly miarabana roa ny tena koa eto amin'ity fandarana ity dia miarabany namana rehetrarehetra ihany koa sy ny teknisiana zay manaraka zao fandarana zao. Ya tsika député Jerry teo zay moa le mampiavaka ny miara-manonja dia miezaka mandray vahiny amina ankolafo sy sehatra samihafa isika tena noetitsika teto daholo zany na tatsay io na mpisehatra tsotra amin'ny fiarahamonina indrindrandrindra moa zany ny aina tany ivelany tahaka n'ireny tany Komoro reny reo namana zay manao politika kanefa manana ny fomba fijeriny amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ary vao minitra vitsy teo tsika dia nandray an'Andriamatoa Zakary zay mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fizahantany satria ny fizahantany dia tena mitrosona amin'ny tany tanteraka amin'izao fotoana izao. Ny tsara homariana aloha zany raha resaka fizahantany ity dia ny tanjona dia mba handratrara Madagasikara any amin'ny 10 hetsy mpizahatany any na 500,000 tourista zany mba ho tonga eto Madagasikara. Tanoany amin'ny 7 nambaran'Andriamatoa Zakary teo dia efa nanananika ny 400,000 tourista no tonga teto Madagasikara satria rehefa lina moa ny mpizahatany amina firenena anankiray dia ao zany ny stabilité
ao zany na politika io na indrindrandrindra ny resaka sécurité fa ao ihany ko ny fahaizan'le firenena mivarotra n'lay fizahatany ao amin'le firenena anankiray de zay ny teneniny Zakary teo ny amin'ny hoe na kolotsaina io na resaka fandripahalemana io na resaka fandraisana io na resaka fitaterana de mifampiankina daholo zany tontolo ny fizahatany izany. Ny anomona koa ohatra raha mba handray ohatra kely tsika de 700 andro am 700 andro zany 360 sur 365 jours de resaka fety fotsiny no isarian'ny mpizahatany tonga any aminy zany manao organisation karazana lanonana samihafa ary mampidibola be mihitsiny zany anisan'ny voalohany zany ao Monaco netsy amin'ny nosy Maurice ary zay ny tombony Madagasikara tokony anrotantsika azy amin'ny manosy atsika de tokony hivarotra am'izay endrika sy ny atsara ny tanàna sy ireo kolotsaina maro atao anatiny tsika zany de anisan'ny vola be ho an'ny firenena mauriciana ny fizahatany. Ny any Seychelles zay na dia tsy de be presaka de anisan'ny efa misy destination tsara am'izao fotoana zao ary efa ifandrombahan'ireo mpizahatany mitety aty amin'ny ranomasimbe indiana ary tsy resahantsika intsony moa zany le tanàna kely ny foronina tany amin'ny taona 70 tany ho any de Dubai zany zay tena ifandrotehan'ireo mpizahatany sy ireo mpanao ny asa rehetrarehetra mandrara zany ka zay député Jery mba anomboantsika azy inoko fa ianao ihany koa raha mifahafantarako anao de anisan'ny mba mahalala kely ihany tontolo ny fizahantany ary mba anisany ihany koa ianao lina am'izany tontolo ny fizahantany zay ny nambarin'Andriamatoa Zakary teo io zava-misy hatram'izao tsy voaresaka le fizahantany omaly fa de vol de rapatriement zany no voaresaka omaly tsy voaresaka ihany koa raha ny tontolon'ny Hermady amin'ny akabeny député Jery inona no azambara? Ya marina tokoa zany ary anisan'ny atao hoe tena sahirana ny zareo anatin'ny fizahantany am'izao atao hoe am'fanompotoana iainantsika izao ary be de be ihany koa ireo fitarainana zay voaray am'izay sehatry ny fizahantany zay ka mila jerena manokana zany zareo reo satria na ny tena koa raha dia ny sehatra atao anatin'izany fizahantany koa tamin'ny fotoan'androny dia nahita sy natsapa fa niroborobo rehefa nanomboka tena niroborobo be zany fizahantany zany teto amintsika teto Madagasikara kanefa ny nanomboka tamin'ireny atao hoe resaka ny atao hoe fanonganam-panjakana sy vokatry ny crise politique eto tamin'ny tany sy ny firenena dia nanomboka ny tsy tonga izany ary efa voalazany namana teo aloha moa hoe na tamin'ny andro fitondrana teo aloha zao fitondrana zao dia nanomboka fa sahirana ihany zany lafy fizahantany zany satria tsy maintsy mitondra mpitandro filaminana zany reo olona zay anao zay sehatra fizahantany zay mitondra reo vazazy ndraindraiky de tsisy tsony zany le atao hoe tena hoe fahalalahana loatra zany raha ho an'ireny olon'ireny satria na andeha hitsangatsangana ary ianao de ambenana makamila ambenana gendarme dia anisany mampitaitaina andreo mpizahantany reo zany tamin'ny nanomboka hatramin'izay ka hatramin'izao indrindraindrindra zany de tena anisany sahirana andreo mpizahantany reo ary ny zavatra tena mampalahelo dia mbola nisy atao hoe karazana fitakiana etra ihany zany natao tamin'izy ireo dia aveo zany no jerena ihany zay zavatra araka milazainy namana teo fa ny zavatra mampalahelo zany de hoe inona zany no ijerevana an'izy ireo atao ahoana izy ireo am'izao fotoana zao satria raha ny zavatra tantarainy rehetrarehetra teo sy ny zavatra tena hoe iainandry zareo zany de tena sahirana ireo mpizahantany reo ary be de be moa ny olona fantatry ny tena ihany koa anatin'izay resasehatra ny fizahantany zay de tena sanatriavina tena mitrosa etseroa tena hoe misy koa reny olon'ireny tena hoe tena sahirana mihitsy mitady atao hoe anokatra zay fizahantany anatin'izay nefa vokatry ny tsy fandripahalemana ihany koa de tsy possible mihitsy zany anaovana an'izay fizahantany atao anatin'ny atsay raha mahafantatra ihany koa ny atao hoe fahasarana ny vahoaka malagasy zay fahasarana ny vahoaka malagasy zay nefa tena tsy hahafahan'ny vahoaka ihany koa zay mba hanararoatra koa mba hitsidika an'ity Madagasikara ty ary io tena zavatra anisan'ny mampalahelo hoe tsika malagasy koa dia tsy malala loatra ny tantaran'ity Madagasikara ty vokatry hoe tsy fahafahan'le vahoaka malagasy am'izay sehatra hoe izahanao zay fizahantany atao anatin'ny ato zay ihany koa zany namana fanidry ary anisan'ny anahirana ihany koa izy io ato satria raha ny zava-misy am'izao fotoana zao am'ty resaka atao hoe coronavirus ty dia marina fa tena miaina an'io daholo ny firenena rehetra eran'izao tontolo zao nefa raha mijery ny any ivelany ihany tsika
dia miezaka foana le firenena andalam-pandrosoana firenena atao hoe efa mandroso reny amin'izay sehatra ny fizahantany zay satria resaka fizahantany iny anisan'ny tena mampidibola be amin'ny firenena rehetra ny sehatra ny fizahantany zany hoe miezaka sy mitady solution foana zany reo firenena afo reo mba hahafahan'ny mpizahantany manao zay fizahantany zay any amin'ny zareo zany ka hito amintsika ihany koa zany tokony mba mitady zay atao hoe resaka solution zay ny fanjakana am'ireo mpisehatra ny fizahantany reo satria zava-dehibe ary mampidibola ao amin'ny firenena hoy reo mpizahantany reo tsy fantatro raha misy ny voalohany mety ho faharoa raha fahantelo amin'ny resaka fampidiram-bola zay ka tokony ho jerena manokatra zany zay sehatra ny fizahantany zay de eo indrindra amina faniry no tiako hidirana satria mampitra-panontaniana maro koa ty resaka vaksiny ty am'izao fotoana zao marina efa misy andehany tonga le vaksiny fa ohatra mangina be le izy hoe fanontaniana petraka hoe rovina no anomboana anaovana le vaksiny indray io ihany koa zany le hoe deuxième dose ihany koa am'le Covishield tamin'ireo efa navita rovina koa zany zareo reo no afaka manao zay dose faharoa zay zany ka le fanontaniana mipetraka de ny zavatra manairana ny olona hoe tsy misy mihitsy filazana hoe am'izao le vaksiny manomboka am'izao ny zao aty sy aty ny toerana zay anaovana zay vaksiny zay ary indrindra ihany koa ny fanentanana an'le vahoaka malagasy satria raha ny zavatra ny sirteo aloha matsy dia tena hoe tsy nariska loatra tamin'izay fanaovana vaksiny zay vahoaka malagasy satria naninona marina fa tsy forcena le manao vaksiny fa ny fanentanana tokony ataon'ny fanjakana foana hoe alohantsika vahoaka malagasy anao vaksiny daholo satria raha tena zavatra misy enan'izao tontolo zao ny namana faniry de io vaksiny io tena anisan'ny hoe fanefotra voalohany amin'ity aretina ity tena hoe tsy voy ianao fa raha voarany ny tenanao dia mba atao hoe mba tsy tratran'le atao hoe forme grave ary mba zakan'le olona zay nanao vaksiny somatsara le aretina zay mety miseho na mety hoe olona tratran'le aretina zany ka tokony ataon'ny fanjakana ny fanentanana ny antony dia reo vaksiny tonga maro be eto reo dia mety ho lany daty indray na mety ho périmé na manafaniry satria tsy misy mihitsy zay fanentanana zay tsy fantatra inona raha ny tena antony fa raha ho anahy manokana ho atsika atao anatin'ity hainao manjery ity indrindraindrindra atao anatin'ity miara-manao ty de miezaka foana tsika na manafaniry manao hoe inona ny fitaraina ny vahoaka de mamiteny an'izay eto amin'ny hainao manjery tsika ary eo ihany koa natao hoe reo etaeta ny vahoaka rehetrarehetra hoentitsika eto daholy ary zay anisan'ny mahafinaritra nareo olona rehetrarehetra de tena hoe miaina zany tsy atao hoe tena fangiry firena eto amin'ity firenentsika ity zany dia magnataka mihitsy zareo aloha zay mba hiakatra mihitsy zay mihitsy ny anambara an'le zavatra mararana satria raha tsika foana am'resaka an'lizy de ohatran'ny eritreretin'ny mpitondra hoe vava-mpanohatra foana reo na vava-mpanakirana foana reo fa aleo mihitsy le olona miaina an'le zavatra reny manao zay fanambarana de anisan'ny nafinaritra moa na manafaniry hoe mba misy miaino ihany tsika misy miaino ihany tsika eto amin'ity fandarana ity hoe mpitondra satria raha ny atao hoe kabary filoham-pirenena maly dia resaka lalana route nationale rehetrarehetra zany dia efa hoe amboarina daholo fa tsy fantatra moa fa hoe amin'ny herinandro ity hidina ny toerana mihitsy any amin'ny RN2 any hijery an'izay fanamboarana zay ary hitondra reo mpanao lalana rehetrarehetra zavatra anisan'ny hoe mahafinaritra antsika zany hoe rehefa mba misy meno ihany tsika satria zay ny tediavan'ny vahoaka malagasy zay ny vahoaka tediavan'ny vahoaka fa tsy hoe anakirana fatany fotsiny tsika fa le marary amin'ny vahoaka ny tena hoe tsika eto ka zay atao hoe marary amin'ny vahoaka zay zany no mila jerevan'ny fanjakana fa tsy hoe vava-mpanohatra reo de tsisy eno sanatriavana ka ho anay manokana namana faniry tokony ho ataon'ny fanjakana mihitsy zay fanentanana zay eo amin'le rafin'ny fanaovana vaksiny zany satria tsy misy afa-tsy io ny afahantsika mandresy an'io arety mandoza io namana faniry ny vaksiny resahana moa zany raha ny eto Madagasikara dia ny Covishield zay copie ny AstraZeneca sy ny Janssen zay Johnson avy any amin'rareo américaine zany any amin'ny 300 000 doses any hoany lay Johnson zay efa tonga eto Madagasikara ary io dia fatra iray ihany ny atao fa tsisy famerenana fatra faharoa ohatran'ilay Covishield zay andraisantsika tamin'ny herinandro iny de nambara fa tokony efa tonga teto Madagasikara lay Covishield
kanefa mbola tsy tonga zany am'izao fotoana izao de miandrotsika moa zany iny moa hevitry ny fitondram-panjakana nyle hoe indrindrandrindra ny filoha hoe tsy mazoto anjaran'zay fa atsika na izany naty zany a de mametraka mazava tsara mihitsy ny amin'ny hoe ny fifanarahana zay ny fanaovantsika atao anatin'ny association internationale de développement na ny ida 20 ny Abidjan Côte d'Ivoire de nahazotsika nylay famatsimbola $100 iny moa dia nambara ndray maly zany fa de hoe dans une fahaizana manao négociation no nahazona izany zay moa zany mbola adevitra ho resahantsika zany rehefa aveo fa tsitsika resahana am'izay fotsiny de hoe ny objectif ao anatin'ity vaccine ity hatrany amin'ny 7 ano raha ny fatapatatra am'y loharambavao de any amin'ny 10 tapitrisa mahery ihany na mety mihoatra an'izay aza no mba hoe malagasy vita vaccine kanefa aloha raha mbola izao de tena mbola ambany de ambany mihitsiny zany zay tahan'zay latsaky ny ray isan-jato de zay no somary anairantsika azy mihitsy satria tsika teto anivon'ny fanoherana no tarihan'ny président Marc Ravalomanana de niantso mihitsy ny hoe ataovy ty vaccine ty fa io ihany lalatokana na dia somary ny sinobe ny fanjakana ary moa zay antso nataontsika zay tahaka n'le hoe idino sisy tany de io ny fanjakana io zany hatram'izao mbola manidy sisy tany de nanidy sisy tany ihany nefa rany rehefa tafiditra le coronavirus de nitendrayntsika hoe ataovy ny vaccine de ozy ny fanjakana tsy rotra ary mbola mametraka am'izay hoe tia ny fanafody metimety aminay fa nefa tsy afa-mialitsika eo amin'ny setra rehetra ary zany vaccine zany ohatra ny an'ny Frantsa mihitsy aza de misy ny fanaovana lalàna zay de pitejeriny amin'ny hoe tokony hanao vaccine ny rehetra zany satria ahafahana miaro zany rehetra zany dia mahatonga atsika foana hoe mila mailo matotra vahoaka tsy mandrimandro manana aretiny tsika fa na izany na zany mbola mialoalo amitsika lay covid-19 ny fanjakana moa zany de niteny malo hoe voafe ny andehan'ny faharoa zany am'ty covid-19 ty satria to hoe 5 no tranga vaovao de io moa zany rehefa hoe voafe de mieritreritsika hoe zany voafe zany de tokony misy mesure mifanaraka am'zany voafe zany de mba nieritreretiny rehetra hoe ay zany tokony misokatra ny sistany efa mba tokony mba manana an'ireo sehatrasa rehetra afaka miasa ny rehetra kinanjo moa zany de hoe mbola miaina aminazy tsika de eo ndray aloha zany mbola zay langazy zay manko ohatrany ampiandohana de pitejerina na irana ny rehetra le voafe sy tsy voafe ty aveo tonga le deuxième vague de sahirana tsisy fiboana aveo nisy fiboana tampoka de tsika aloha zany ny vahoaka mahafantatra hoe rehefa miteny ny fitondram-panjakana de manomboka mailo ny vahoaka malagasy so de tsy le izy zay fa mifanohatra am'izay raha miteny izy zany hoe voafe de le voafe moa zany hoe firy-marina moa zany no natao fitiliana nandritra zay fotoana rehetra zay nahitana n'le hoe efa any midimy ihany sisa nitranga fa ny fahamaron'ny fitiliana na fahobe io na fitiliana miparitaka amin'ny distrika maro era Madagasikara de pitejery de ahafahana mandrefy ny ka na ny tranga vaovao de mifanaraka am'izay ka raha voafe zany araka ny tenin'ny fanjakana zany zay coronavirus zay de veritsika fa tokony alalaka amin'ny rehetra ny fahafahana manao ny asa sy misehatra amin'ny asa fivelomana sy fiariny rehetra saingy eo amin'ny resaka geste barrière zany de tokony anajan'izay rehetra de pitejery ndre mbolainy marina tokoa voalazanao teo satria raha ny zavatra iainantsika eto amin'ny Madagasikara dia raha ny fahitanan'ny ololeny amin'ny agapena eny tsiraidraitraitriny de saika efa manomboka tsy de manao loatra le arovava le tapombava zany na le masaka fa ohatrany hoe efa tena resitsika io aretina io nefa rehefa tena mitsofoka ny anatin'ny lina tao hoe toeram-pitsaboana reny eny amin'ny hôpitaly ohatra nisy fotoana misy fianakaviana marary dia tenenina mihitsy ny namana sy ndreo olona mpitsidika na anina hoe alohanareo tsy mivezivezy aty noho ny aretina be dehibe indray atao amin'ny hôpitaly ato izany hoe tsika miaina ty ivelany miaina ohatran'izao fotsiny fa tena rehefa ao anatin'le toeram-pitsaboana reny mbola petsaka ny olona marary ny aretina covid io zany ka mila mitandrina ny vahoaka malagasy satria arak'le tenengy teo tsy ampifanaitana eto amintsika izay fanaitanana tsy misy zay no anisany mety mampirongatra aretina indray ato ary zavatra manahirana matsy eto amintsika efa miantra foana le zavatra vo fantatra vahoaka malagasy ka aloha re misoroka araky ny fomba fiteny malagasy tsy zay mitsabo tianao tenenina zany de hoe
mbola tsy foana io aretiny eo to amintsika de mila mitandrina itsika voaka malagasy na manafanidry satria ny zavatra iainana hoa mandromandro manandraraha foana ngentsika satria ny zavatra mampalahelo ny olona tompona andraikitra ny vatana ohatrany hoe foazina tairina foana vao mahafantatra ny adidy sy andraikitra ataondry zareo ka io manahirana amin'le fitondrana amin'izao fotoana zao tsy sanatria manakihana ny tena na sanatria hoe alaka budget tsy tiako tare fa rehefa misy zavatra tsy mety de efa tokony tonga de makafepetra ny fanjakana fa tsy avela hoe efa tena be debe ny olona marary be debe ny olona tsabona zay vao mikoropaka ary anisan'izany hoe tololalany tony tololalany tony tokony tsy ho simba be ohatry zao zay fasimbany lalana zay nefa efa misy foana vola mipetraka ao amin'ny fera ngamba no azo ilazana niny hoe misy vola fanaovana entretien sy fanaovana lalana ny tiano tena misy vola foana ao tokony afana manao an'izay entretien zay fa noho le mety hoe tsy fandraisana ndraikitry ny hafa na hoe miandro baiko le olona zavatra manahirana koa manko tsy amin'indray ohatrany hoe menatsiny foana reo atao hoe ministra reo fa ny zavatra manahirana amin'izao fotoana zao de zay asa rehetrarehetra atao projet présidentiel daholo izany hoe natehanao raha le ministra tsy afa-manao satria tsy maintsy iarana any amin'ny atao hoe any amin'ny filoham-pirenena na any amin'izay tompona andraikitra tokony anao an'izay zavatra tokony atao de lasa foana any amin'le resaka projet présidentiel le zavatra tokony atao de tsy afaka mandray ny andraikitra mivatana ntsony le ministra na le tompona andraikitra mivatana tokony anao an'le asa eny fotony eny na manafanirika zay zavatra anisany manahirana kely zany zao tamin'ny omaly moa zany raha adika amin'ny fomba fijery tsotra sy mazava iny fionana zay nataon'Andriamatoa Filoham-pirenena tamin'ny mpanao gazety iny de nisy fusible omaly misy bedy omaly de fusible zany roro teo ny fusible tratratsika tao anatin'izany resaka lalana andresahanao teo satria to misy 400 milliards d'ariary kay hony any ambadimbadika any zany hoe de naninona re misy lela vola ohatran'izany fa de navelopotika daholo reo lalana rehetra amin'izao fotoana zao sa ve niandry an'ilay hoe hisy vola 200 millions de dollars zay andrasantsika amin'ny banque mondiale satria nisy fotoantsika na tsiarotsara ny adevitra hoe mila any hoany amin'ny 300 millions de dollars antsika ahafahana mikojakoja ny lalana angamby izay fa tsy mbola tratra zay satria mbola kely de kely no hita ao anatin'izany fa misy fusible koa omaly amin'ny resaka vidim-piainana député Gérard Andriambolaina ny teo anivon'ny tontolo varotra ny amin'ny hoe tena tsapan'le mpitondra fanjakana zany misy teny resahan'ny filoham-pirenena zay moa fa tsy de tiako mamerina azy fa izy moa no niteny azy am'le mihinana n'lay na resahany zay zany hoe tsapany mihitsy tsapan'le fitondram-panjakana le ngidin'le voaka malagasy mamerariny amin'ny zavatra resahantsika eto miara-manondro satria raha tsy manaitra tsika moa zany izany mba eno izany iteny ary zay nge ny ilaina n'ity fandarina sy ity fanoherina zay hijorotsika mpanohatra ity ary de nisy bedy moa zany tontolo ny etra omaly ny amin'ny hoe vente en ligne na sala am'izany iny moa zany tsy hoe vente en ligne fa vente en ligne le izy am'le fandehan-draharaha zany ataontsika kivazivazy kely fotsiny le izy fa tena mampalahelo ihany lay fandehan'le raharaha zany omaly zany de karazana nisy miakolopa tazatsika ny endriky le omaly hoe tena reako fantatro le fasaraina n'le vahoaka ary zao ny mesure le mesure moa zany de mbola inona fa de hoe amory de amory de amory de anafatra mbola anao importation foana zany le mesure samihafa everiko fa manana hambara am'izao vidim-piainana zao député Gérard Andriambolaina raha iny zavatra nambarany angafilo omaly iny anisan'ny tena nitera resabe teraka resabe tao anatin'ny tambanjotra serasera mihitsy le resaka vente en ligne izy zany satria io atao hoe fifampivarotana anatin'ny tambanjotra serasera zany sisa no mba ahafahan'ireo olona atao hoe tsy manam-pivelomana mba misehatra anatin'izay fidedavana zay kanefa de nisy fanambarana nataon'ny DGN impôt moa zany hoe tsy maintsy foanana le zavatra reny ary tsy azo atao manao an'izay zavatra zay ka ny zavatra nampalahelo tam'ireny ary anisan'nakeo resahantsika taty mihitsy izy zavatra iny fa efa nisy valy solution namen'ny filoham-pirenena moa maly hoe
tsy mety le zavatra nataona ngadeze fa aloha ny olona ivaritra aloha ny olona itady ary efa tsy mananasa daholo ny olona ka mbola saka mbola ao ataondray ve tsy fananan'ny olona asa ary zavatra nanahirana zany zay zavatra zay ka isorana ny rehetrarehetra fa namaly vavaka Andriamanitra satria mba mitsinjo ny vahoaka malagasy koa izy raha amin'izay zavatra zay satria raha ohatra ka tsy navela nivaritra tsony ireo olona eo zany dia hitombo indray zany tsy fananana asa hitombo indray zany ny fahantrana eto amintsika ka dia zavatra nafinaritra ry vahoaka malagasy zay men'izao fandaran'izao dia afaka manao zay vente en ligne zay daholo zany nareo mpisehatra ao anatin'izay fa efa nalalahana indray zany le izy efa malalaka soma tsara ka dia isorana ny rehetrarehetra zay zavatra zay fa izany indrindra namana faniry no anisan'ny mbola iresahantsika ihany atao anatin'ity atao hoe resaka sosialy ny vahoaka sy ny atao hoe tsy fandriampahalemana zay mihitsy eto amin'ity tany sy firenena ity satria resaka kely ny avaradrano satria ny tenako dia solombavambahoaka fa vita avaradrano ary le zavatra misy eto amin'ny distrika ny avaradrano zao dia tena mirongatra be zany tsy fandriampahalemana amin'izao fotoana zao ary ny zavatra manahirana dia tsy le olona eny amin'le tontolo ambanivohitra na amin'le fokotany misy azy tsony no atao hoe mangalatra amin'le fokotany sy any eny fa olona avy aty ivelany raha nisy fotoana zao nanao descente tany amin'iny Ambomalaza manodidina nanjeva iny tamin'ny Azomasy Asabotsy dia nahenao zay fitaraina an'izay ary io moa zany dia efa niresaka tamin'ny ben'ny tanàna mihitsy ny tena koa iresaka amin'ny atao hoe tompona andraikitra ny vatana amin'izay resaka tsy fandriampahalemana zay dia rehefa Sabotsy sy Lahady ary Zoma dia misy an'ireto andihana moto be dia be zany miakatra amin'ny mierika Sinina iny rehefa miakatra amin'iny reo andihana moto rehetrarehetra reo dia misy andihan'olona hafa ihany koa fa mipetrapetraka any anatin'ireny kininina reny manodidina reny ary ny zava-doza anatin'ilay izy dia any anatin'ireny kininina reny zareo manao anty fifohana zava-mahadomelina ity dia misy ihany koa ireo tanora zay atao hoe ao anatin'ny fifankatiavana mampiaraka raha zay ny azo ilazana anazy mandeha any amin'ny toerana iny be dia be rehefa Zoma Sabotsy Lahady nahitana an'izay zavatra zay dia misy ireo andehan'olona tena manendaka ary manao asan-dahalo zay ka zay zany mila jerevany tompona andraikitra manokana ary tsy ny faritra iny ihany fatra amin'iny resaka faritra Sabotsy Namena talata ny volon'ondry kadina andrina moa fa nentina teto resaka alatrombo sy ny atao hoe alatra fambolena sy ny rehetrarehetra reny zavatra anisan'ny tena mampalahelo atao moa tsy ohatrany hoe tsy teny an'le zavatra kanefa marary an'le vahoaka le izy dia tena moa amin'ny hoe solombavambahoaka ny tena dia tsy maintsy miteny foana ary miezaka foana mitondra zay etaeta ny vahoaka sy marary amin'ny vahoaka zay amin'ny fahefana mpanatateraka ka dia apetraka ny aminareo zay izay tompona andraikitra ny fitandro filaminana zay zavatra zay fa anisan'ny sehatra anankiray ahafahanareo manao zay fitandromana filaminana zay ny atao hoe famezana vaovao avy aty aminay koa mba ahafahanareo zany manao zay asa fanafoanana andreo atao hoe tsy fandriampahalemana eto amin'ity distrika Navaratrano ihany koa dia manaraka zany ny efa tenenina teto ny resaka fambolena sy fiompiana moa dia resahana foana io satria fotoana zay famafazan'ny olona keto zao namana faniry ary io nefa tenenina lava teto amin'ny resaka curage niny lakan-drano rehetrarehetra avy aty amin'ny Kopa makany amin'iny soavo masoandro makany amin'ny faritra Sabotsy Namena sy akady kely iny poka hatrany amin'ny Ambomangarova any manko izy iny dia anetanana anareo ao amin'ny Apipa zany zay zavatra zay anetanana anareo ihany koa ao amin'ny agriculture satria menimenina be reo vahoaka reo amin'ny tsy fisinon-drano ny zavatra tsara ho fantatra manko dia reo vahoaka reo dia tena miaina anatin'izay fiompiana sy fambolena zay ka raha tsy jerena manokana arak'izay mahainga anazy zay fampidirana rano zay dia hitombo indray zany ny atao hoe fahantrana na mitombo indray ny tsy mananasa eto amin'ity firenentsika ity dia ohatr'izay ihany koa ny aty amin'ny faritra Lasora sy Atangirika vao tenenina foana zany io barazy io mila jerena aingana izy io mila jerena aingana satria voalaza teo hoe ao amin'io ihany koa no mamatsy ny Ambomanambola Masindray Lasora hatraty Ambojanaka rehetrarehetra aty tondrahan'iny rano iny daholo zany Amanarivo ny hektara
novatsininy rano aparazy ao tangirikiny rano zany ka mila jerevana manokana zay namana faniry eny ary député Géry efa vombonao ihany koa nisy olombavim-bahoaka mifanila aminao tsy de mifanalavitra aminao eo Atsimondranao député Alain Ratsimbazafy amaraparana zany tsika inoko fa dia miandry anao ny vahoakanao sy ry ny any faritra samy hafa any ny amin'ny fiverenana Tsoelandray namana faniry anoko karazana hoe ina zany lazana hoe tsy fanetanana fa famprisihana an'ireo mpanalabaka ny tenako eto satria be dehibe koa ny tanora zay nanalabaka zany atao amin'ny district Navagadrano dia makahery azy ireo ny tenako ary mirary azy ireo ho tafita somatsara amin'izany fanadinana zay hoatrehan'izy ireo manomboka androany dia mirary soan'izy ireo zany avita zay fanadinana zay somatsara ary ahita vokany mifanaraka amin'izay fahaizan'izy ireo sy fanadinana zay nataon'izy ireo fa dia mirary soa ho an'ny vahoaka malagasy ny tenako mirary soa ihany koa ho an'ny vahoaka ao amin'ny district Navagadrano sy ireo mpianatra rehetra zay nanao fanadinana fa dia samy ho tahin'Andriamanitra toko eny ary de isaorantsika député Géry Randriambolaina solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy teny amin'ny district Navaradrano nitondra an'izay lafy mbavao sy fanio-kevitra fanadidina araka ny tandrifin'izay fa tsara ihany aloha zany manamarika ho antsika rehetra fa ankalazaina raha ampitso ny faharotaona ny vondrony rodoben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM ka eny amin'ny toerana macro-béoririka no anantanterahana zany manomboka mivalora maraina tontolony andro zany verina ihany zany ny faharotaona ny RMDM dia hanantanteraka zany dray fionana fifaliana korana izany ny RMDM manano vondro mpanohatra ao anatin'ilay hoe rodoben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ka eny amin'ny toerana macro-béoririka no anatanterahana amin'izany manomboka mivalora maraina zany anasana ny rehetra mihitsy io na fikambanana na antoko politika na olon-tsotra sy izay rehetra mahatsapa an'izao raharaha zao hoe mila mifammetanana mifampiaino fa ho an'ny rapitso aloha zany de fiaraha-mikorana izy dia fanasana ho an'ny be sy ny maro zany zay ho ataon'ny RMDM rapitso izay amin'ny valora eny amin'ny macro-béoririka fa raha iresaka ny raharaham-pirenena vetivety isika zay efa miaraka amintsika eto ny député Alain Ratsimbazafy dia nahafahantsika ho isika ny sitona zavatra marobe iny zavatra nambara ho maly iny ary sy ny tamin'ny faran'ny herinandro teo satria mbola nisy valandresaka ihany koa faran'ny herinandro teo fa zavatra mba tsy tsika resana ihany ao anatin'izany raharaha zany de hoe ny tompona ndraiky mpanjakana aloha zany hoy isika verimberintsika dia karazan'izay ny aiky zay na nanao miakolopa zany fa dia andeha atao hoe misy tsy maharaka ny dia amin'ny filoha andreo mpikambana anivon'ny gouvernement ndeha atao an'izay satria izay moa le fomba firesaka omaly na de mibetsaka ara ny adevitra horesana amin'izany satria le orientation le vision lay tena tian'ilay fitondram-panjakana alesy atao mihitsy no filoha dia filoha tiatsika tenena hoe manjavozavo dia zay no manahirana ao anatin'izao raharaha izao raha tsy teny fotsiny tsika amin'le hoe saikinisika le lancement officiel lay programme émergence Madagasikara na PM dia very anjavony tampoka tany nefa manana an'le PGE tsika araka ny nambaran'ny député Géry Randriambolaina teo zao de hoe lasa projet présidentiel daholo zay mety fotodrafitrasa mandehany ary tsy naharitra mihitsy moa zany ny mpanohana fitondrana fa de hoe fotodrafitrasa tsisy maharatra an'izany fa ny zavatra iaina mivoaka amin'izao fotoana zao de hoe lay vidim-piainana lay maharary azy nyresahany zany omaly de zay le tiatsika tenenina miresaka plan Marshall tsisy toy antampoka le plan Marshall zao ndray zany de hoe fanamboaran-dalana dia nefa reny fanamboaran-dalana reny de voaresaka tamina plan Marshall daholo reny rehetrarehetra reny de zao ndray miresaka fanamboaran-dalana RN2 RN4 RN7 RN34 RN30 RN31 RN12 sy ny sisa varina sy talanjona ihany tsika amin'izany rehetrarehetra zany eo anatin'ny roa taona
ao anatin'ny 2 taona no eritreretanaovana zany satria misy tapam-potoana ambiny iny moa zany a raha ny tena izy satria zay ny calendrier zany de hoe 2023 raha ohatra ka mainteny tsara zany tady zany de gaga iantsika sy variana nanao kely am'le 20 kilometatra tetsy bypass ara nanomboka 2018 député Alain Tsimbazafy 2021 vao vitatsika farany teo 20 kilometatra manao anambatondrazaka 20 kilometatra eo vita 2 taona sy tapany zay mbola miodikodina amin'ny RN 44 ny fitondram-panjakana de rehefa mijery an'reto lalana hoe kojakojaina ao amboarina sy ny sisa reto tsika maro be izy reo RN 2 RN 7 RN 4 RN 34 RN 30 RN 31 RN 57 RN 12 de osika hoe miracle mon ami ty raharaha ty miracle mon ami zany ty raharaha ty satria de vita tena aingana de aingana mihitsiny zany izy ty ay nisy lela vola ihany tao fa nandrasana hitabataba hiteny mpitatitra hiteny mpisehatra rehetrarehetra nandrasana niakatra ny vidim-piaina sy satria nitarika fiakarana vidin-javatra ny faharatsy ny lalina ary zay le niazaka zany flo teo aloha le matomarika ravalomalina hoe ndao aloha amboarina ny lalana fa nijaliny rehetra zany lalana zany mba hahafahana mamoaka zay zany de efa nisy trangana miakolpa zay hoe tena misy tsy maharaka ny diany nefa raha ny zava-misy amin'ny akabeny de hoe lay vision sy le orientation mihitsiny lay tena stratégie hitondrany fitondram-panjakana azy mihitsy no manjavozavo dia lasa sahirana reo mpiara-miasa am'le fitondram-panjakana de moa izy ny tena niaiky mihitsy lay filompirnena hoe tena mihinana mihitsiny tsy toizako a le izy fa tsy de tena tsara le voambolana voaverimbelona foana zany fa tena fa hoe mato amina extrême ohatran'izay le fomba hitenena azy tena mahitsy be zany de fantatra le filoha hoe mangidy le izy ary ny tena tsapako ny fitarainana sintsisa zany zay le zava-misy am'izao fotoana zao zany ka gagitsika député Alain Tsimbazafy tsy mbola nahita tao anatin'ny 80 taona amin'ny fomba fanaovana politika ary tsy mbola nahare an'izany tsika député Alain Tsimbazafy olona efa mitondra fanjakana no miady seza ao anaty fitondrana le miady seza de hoe tsy hoay raha ihany na fa tokony mpitolona daholo io fa raha mpitolona ny teo efa nandrosy ty ohatr'izao tsika ay ve ohatr' zany le fitantanana ny raharam-panjakana hoe ny efa mahazo seza ny efa nahazo fitondrana mbola miady seza ao anaty fitondrana miaraba député Alain Tsimbazafy fa ampidirina kely tsotsotra fotsiny zay ya miarabanao namana faniry ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy zay manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity maraina ity isorana manokana moa ianareo zay efa nitondra ny fanehoan-kevitra teo aloha tao ny solombavam-bahoaka voafily teo avaradrano Andriamatoa Jery Randriambolaina tao ihany koa ny Andriamatoa Zakary Rakotoarsoa zay mpiseratra teo amin'ny tontolon'ny fizahantany nitondra ny fanehoan-kevitra teo ihany koa ny namanarina ary eto moa tsika am'rahalahy zay atao hoe amaraparana ny fandarana miara-manonjy ty am'ty andro an'ity de arapaina manokana ianao ary kompatanana ihany koa anareo teknisianina ao ambadika ao ary koa ny vahoaka atao anatin'ny district n'Antananarivo Atsimondrano zay manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity maraina ity mialohany tena idirantsika amin'ny rahalahy ngamba amin'ny raharam-pirenena dia mamela ahy ianao hitondra ny teny atao hoe tsodrano ho an'ireo zandrizanaka zay manala ny fanadinana baccalauréat zay manomboka amin'ity andro an'ity ary ihany koa makahery ireo ray aman-dreny satria dia fantatra ny atao hoe fitaintainana manoloana an'izany fiatrehan'ny zanaka izany amin'ny fanadinam-panjakana toytony koa dia makahery anareo ary ny fanahy masina tokoa ne irotsaka amin'ireo zandry zanakitsika zay miatrika izany fanadinam-panjakana baccalauréat izany izay no ela fa hidirantsika ny raharam-pirenena namana faniry mahafinaritra ny fitafahana eto androany satria dia maro ny zavatra tiana horesahana araky nambaranao teo ny aiza ho aiza ny plan Marshall aiza ho aiza ny PGE aiza ho aiza ny PEM zany rehetrarehetra zany de tena mbola misy an'izany nouveau projet émergent zany koa ya zany rehetrarehetra zany de avy fonds souverain anisan'ny manahirana ny vahoaka malagasy hoe aiza marina ny tena tiany ty fitondrany ty hitantanana ny firenena raha hojerevantsika mantsy ny kabary zay nataony ny filoham-pirenena omaly dia azo everina fa tsy misy zavatra tenain'ny vahoaka amiko satria toa faniliana ndraikitra aza no hita
am'ireo a tompona andraikitra samihafa manoloana ny famahana ireo olana zay miatra amin'ny aty vilany ny vahoaka malagasy raha antsika malala fa ao anatin'ny atsotsika hoe olana ara-tsosialy tsika am'izao fotoana zao ary raha ny valiteny nentin'ny Andriamatoa filoham-pirenena omaly a dia tsy hitako zay tena hoe mamaly an'izay tena olana goavana miatra misy atokantrano zay satria tokoa mantsy raha ny zavatra noresahany omaly dia zao kay ty fitondram-panjakany tya vao anana heritreritra an'izany hoe hiantso an'ireo mpambongady ireo mpanafatretana ireo mpanjanjara hiary dinga hitady vahaolana amin'ny tokony hijerena ny ty vidinetana izay mihoapapana amin'izao fotoana zao ty roa taona sy tapany ianareo no teo amin'ny fitondrana zao ve ianareo a vao hitady an'izany pakady zany inona no asan'ilay ministra ny varotro sy ireo tompona andraikitra isatsokajiny any amin'ny faritra izay miantoka indrindra anatao hoe rindran-damina rehetra mba andrindrana an'izany vidinetana eny an-tsena zany tsy misy ny fanaraha-maso matoa mandeha ny gaboraraka satria zay moa no anisan'ny nosoritan'ny filoham-pirenena omaly hoe misy koa ny malagasy ny manararoatra asa aloha na ny malagasy aty fotony no manao an'izay asa fanararotan'izay na ireo olombitsy izay atao hoe misehatra amin'ity fanafaranentana sy atao hoe mpambongady ity satria raha ny fantatra ny dia raha malala fa maro ireo tompona andraikitra eo anivon'ny fitondram-panjakana akaiky n'izany filoham-pirenena zany no misehatra amin'izany lafy ny fanafaranentana zany ary lasa olombitsy no atao hoe mihazona ny toe-karetsika amin'izao fotoana zao hany ka ilay vahoaka malagasy tsy manam-pidiny fa miaritra an'izay fiakarany vidim-piainana izay mihoapapan'izay eo ihany koa ny zavatra tianao marihana mahakasika an'ina ny kabary izay nataon'ny filoham-pirenena omaly a dia toa miangavy ny vahoaka malagasy izy mba heno azy inona moa ny mahatonga amin'ny tena an'izay satria efa tsisy mpientsony le filoham-pirenena miangavy satria toa maneo izy ny hoe izany dia miaro ny vahoaka malagasy a ny mahatonga ny olona tady fofony aiko amin'izao fotoana zao dia aneo izy zany hoe mba jereo ihany ah kanefa le zavatra iainan'le malagasy mihitsy angeny efa mampitody damosina malagasy amin'izany filoham-pirenena zany satria efa tsy rariny loatra ny zavatra ampisokaina ny vahoaka eny fa na hainao filoham-pirenena dia niteny mihitsy araky ny teny namana teo zay raisiko manokana hoe tsy fiteny angamba amina lahatenina filoham-pirenena regny mamenatra satria tsy apozina ny hoe olona filoham-pirenena ave niteny andreny amina ainao manjery mpanjakana ary zao tontolo zao dia maheno sy mandeha andreny fomba fiteny reny eo ihany iny fa ny tsy mahagaga ihany koa mantsy ange an'ny vahoaka malagasy a mahakasika an'izany hoe endrika mety filazana hoe misy olona mifofony ain'ny filoham-pirenena dia ny fiverimberena n'izany teny zany raisiko manokana ny tamin'ny 2 desambra taona 2024 ange efa nisy filazana hoe nisy nikasa itifitra ny filohan'ny asa te tamin'izany fotoana zany ka ny parabrisy ny fiara no anisan'ny voakasika ny tamin'ny fahatelon'ny volana marsa 2024 dia hoe nisy bomba sakipoka raha andalo ny filohan'ny asa te tamin'izany fotoana zany ary voarentsika teo no hoe fa tamin'ny 2 ny volana jolay taona 2024 ity raharaha Apollo 21 ity hanika tsy taitra ntsony le vahoaka manoloana ny zavamisy satria mipetraka le aya hoe sinema ve izy ity sa tena misy marina azagagy ianao Andriamatoa filoha raha izany no ndraisan'ny vahoaka malagasy ny zavatra misy satria raha mahalala ny filazana n'izany ombenimbeny kanefa tsy nisy zavatra ahitana porofo marina mahakasika an'io ary milaza raha moa ny eo anivon'ny atao hoe anisan'ny olona voatontonona elana tsy indrindra ny tompony andraikitra ambony eo amin'ny finoana katolika
amin'ny hoe matahotra ny voahany marina ny fitondrana zany hoe misy zavatra zany ao zay mampiahany maro ao ambadika zao fisamborana maro zao fisamborana tompona andraikitra isatsokajiny ao ny mpitandro ny filaminana generaly isa maromaro zany efa voasambotra sy voatanany amponja renyrehetrreny a dia andrasatsika ny eo anivon'ny fitsarana mba anao ny fitsarana marina sy amoaka ny tena zava-misy marina eto amin'ny tany sy ny firenena ny mpisolo vava amindreo olona everina hoe voapanga amin'ity raharaha ty moa de mangataka mihitsy ny hoe mba aleo fitsarana atao ampabe maso ary alefa amin'nyanao manjery mihitsy a mba hahafahany vahoaka malagasy manaraka raha tena ametraka ny mahazava-dehibe amin'ny ma hoe ny eo anivon'ny présidence androm-panjakany zany a de aloha ny olona tsy hotopotra amin'iono satria ny ahina manko de hoe sao sanatriny ndray a misy ny tsindry ka ny olona tsy meloka sanatriny zany no lasa voasazy tsy fidiny namiditra ponja tsy fidiny zany moa atao hoe tsetsatsetsatsarotra ihany namana faniry satria zavatra hita tamin'ny rahapirenena eto amintsika zany rehetrarehetra zany a alohany idiratsika atao anatiny tena hoe fotatondresaka zay ny vaoboasany zany filohampirenena zany a omaly namana faniry ny zavatra miverimberina ihany koa zany roa député Alain Ratsimbazafy tao anatin'ilay didinika nataony filohampirenena de hoe miaro ny vahoaka izy sy le hoe miasa ny fitondram-panjakana miasa ny fanjakana ary miaro ny vahoaka izy de zany lafin-javatra rehetra zany a iveritsika fa raha ny teny ny filohampirenena hoe ity fanjakana ity nahazo lela vola be indrindra ary tena manana zany eo capacité na négociation ambony be zany satria lay 100 millions de dollars zany no nytenenina hoe azontsika dans le izy zany hoe fanomezana fa tsy fampindramana tsy pré zany lay natokana ho an'ny vaksiny de iny no nirairaina hoe tena miasa ny fitondram-panjakana manana tena capacité de négociation tena ambony be ny fitondram-panjakana ary betsaka reo négociena am'ireo famatsimbola de azontsika de tsika hoe tena ideraina amin'ny fitondram-panjakana tokoa zany raha ohatra ka izay le faratapony fahaiza amin'ny fitondram-panjakana fa mba faniriny vahoaka malagasy zany député Alain Ratsimbazafy de hoe raha manana an'izay tena hoe fahaizana sy tena niavaka atao anatin'ny 80 taona zay ny fitondram-panjakana de ozy ny fitondram-panjakana hoe tena mba hanaovy an'ilay tena fahaizana sy famirapirata ny fitondram-panjakana sy ny servô ny mba hampidina an'ity vidin-javatra lafo be ity zay anieny no andrasan'ny vahoaka malagasy fa tsy hiteny ianao hoe nanao capacité nanao négociation na 100 millions de dollars de azo ohatran'izao izy a de nisy dinika samihafa namboarandalana sisisy eny tompoko ny fomba azona famatsimbola na fomba azona fanampiana na aide io na fampindramana ninina zay afahantsika miteny azy na don io na pré io na aide dia tsy maintsy misy foana ny négociation atao ary suivant ny négociation atao ny présentation na projet arakaraka ny filany lay a vahoaka na lay fitondram-panjakana fa mpamatsy vola ihany koa tsy maintsy mijery izy hoe tsy hanary vola ny ambaravarakely izy fa tsy maintsy misy antoka mazava tsy maintsy misy fitondrama fitantanana mazava zany ka raha mitrosina amin'ny tany Madagasikara araka ny tenentsika atao zay nytenen'ny filohampirenena moa député Alain hoe lavaka be no ny dimbiasa na vataniny teo na misy taremarika azo metsika rehefa avy eo misy taremarika efa nomanao eo a de gaga ihany tsika sy talanjo na mieritreritra zany finona mono nahatonga ny lavaka azo apetraka amin'ny fanontaniana aloha de parataiza ny lavaka de ohatsika hoe mety de parataty amin'ny 7 a faharoa mety mbola nisy lavaka faharoa koa tamin'ny 7 sy 2 ka nefa na izany aza mbola tsy azotsika antoka hoe nisy lavaka ve napetrako ny teo aloha satria raha ny antotanisa omenao rehefa aveo député Alain Ratsimbazafy de ohatsika hoe tsy possible tsy lavaka ny navelany teo aloha fa tena mba zavatra tsara sy nety any navelany teo aloha fa zay le tenentsika mandray tsika amin'ity resaka ty manko zany député Alain Ratsimbazafy ny tena manahirina an'izy ity de tena tsy mirindra misy zany le fanazavany satria miteny le filohan'ny république de tena misy zany mety tsy maraka an'le dia amle eny ka tsy hitan'le olona zay hitondrana an'le tongony
andisega izy ve sa salegy izy ve sa zokolova izy sa tsapiky sa kilalaka sa inona sa ny andizany am'le hira satria miova le rythme ny andalany eny arakaraka le ambiance sy le filinina zany sy le azoazony lay mpitatana ny firenena azy de any lasa misubura lasa victime lay vahoaka malagasy ao anatin'lay raha misy am'izao fotoana zao de tsy maiky le filoham-pirenena hoe tena avy aty amiko le problème fa raha miresaka jiramazo any de hoe fusible tale généraly ohatra zany zay raha miresaka zany zao tsika satria miakatra amin'ny facteur raha miresaka zany tsika zavatra fa de eo anivony varotro sinsisa ka ianao kosa aloha nampanantena kapoky fa le kapoka hatram'izao tsy hita fa le vary lasa mbola niakatra 700 ndray zany zao kapoka vary député Alain tsy mazavy de zany rehetrarehetra zany mahatonga ny olona somary efa tsy mety mintsony angambana ataoko hoe angambana araka ny teninao teo satria raha tamy voalohany izy de tsy fahalalana faharoa izy de mety mbola adinidininy kely izy fa fahatelo izy efa mailo am'izay de zay mety mahatonga le vahoaka malagasy satria raha nijerytsika ny commentaire tany amin'ny FB rehetrarehetra na ny mpanohana fitondrana raha marobe izy ireo fa tena tratra hoe zay de aza resana am'zany 20 000 sa 30 000 logement vaovao zany ray tsony zay de aza resana ny aren'zao tsony andraso aloha aza resana am'ty resaka hoe anao tsika divory ary sy ny karazany ny tompona andraikitra rehetra fa ahoana le vidim-piainany de zay mba angatahantsika zany satria nareo moa zany cerveau mahay be nareo manana négociation enjana be mihitsy de zay mba raha vitanareo moa zany de mba everiny vahoaka malagasy hoe mba ampidino le vidina sarbo iverina aty am'lay faravaratsiny 2 ariary mba avidino le vidim-bary ny vatanareo faravaratsiny mba aty amin'ny 700 ariary ny kilao na 500 ariary mba ampidino le vidina menaka vo tamin'ny heritaona no 4 sy 5 litre an'le menaka mba ampidino le vidina tototopoko mba hitotona aty amin'ny 300 na 400 le mba calibre tsara fanaovana mofo mamy reny satria zany ny andrasan'ny vahoaka malagasy aminareo fa tsy le hitserana akory ny hoe de tena hiteny foana ny fitondram-panjakany miasa raha araka ny teny député fetra zay député Alain hoe miasa le izy tena tsy matory andro amanalina de izy député fetra hoe tam'izay nianatra de tsy matory andro amanalina mihitsy fa mahita vokatra zay zany ny atao hoe tsy matory andro amanalina tena misy vokatra fa le hoe miasa ny fanjakana miary vahoaka ny fitondrana nefa tsy zay ny zavatra hita ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao fa fahampitena fahasimbana faharavana zany no iaina ny vahoaka malagasy député Alain Ratsimbazafy tena rabangona de hoe tsy faiza mitondra tsy faiza mitantana ny zavatra hita eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao araky ny resahanao teo hoe raha milaza zareo fa manana an'izany capacité de négociation zany efa lasa lavitra ty firenena ty nisy gouvernora moa niakatra tamin'ny ainao manjery tamin'ny faraparan'ny herinandro iny de nilaza ndraiky hoe raha TGV avokoa no mitantana ny firenena de efa tsy toy izao tsony ny firenentsika fa angamo tsy efa nareo menakavy no ao any amin'ny assemblée nationale efa ny manana majorité nareo ny anivon'ny assemblée nationale efa 99% nareo na 100% aty amin'ny Sénat ny olom-bo fidy rehetra toy ny be ny tanàna sy ny sisa efa nareo ny gouverneur efa tendrenareo fa tsy efa nareo menakavy ve zao no mitondra ny tany sy ny firenena io firenentsika mitrosina amin'ny tany io zay no midika fa tsy fahaiza mitatana mihitsy no mitranga eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana zao anisan'ny voalaza teo ny mahakasika ny hoe ny zavatra tadiaviny vahoaka ny zahatra tsotra ampidino vidim-piainana io rehefa tsy mahay mampidina an'izay vidim-piainana zay nareo atsony aty anivon'ny mpanohatra anao azy satria tsy manana capacité am'zany nareo zany io ny anisan'ny hoe traikefa nanana an'izany filora valomanana zany tamin'ny fotoanandro ainy nampiodina ny toe-karena anatiny amin'ny alalan'ny famokarana amin'ireo zavatra rehetra zay ilaitsika andavanandro toy ny hoe ahoana ny ahafahan'ny olona mamokatra eo amin'ny sehatra arabary mba tsy anafarantsika tsony raha ny filoham-pirenena mantsy omaly mbola nyteny ihany hoe anafatra vary tsika anafatra vary isika de miampy an'le transport anapakaranao azy ety Antananarivo sy ny faritra hafa amin'ny lalanao ratsy be io mova tsotra ny omaly ihany ny rampitso
zany hoe tokony hitady fomba hafa ny fitondram-panjakana ahafahana mamahan'le olana fa tsy ny fanafarana vary akory ny vahaolana eto Madagasikara. Ahoana ny ahafahany tatsaha mamokatra, inona mipakady ahafahana manosika an'izany tontolo mba mivoatra zany. Rehefa betsaka ny vokatra eto amintsika afaka amin'ny sakafo ny olona, za mino fa voavaha ny lafiny maro zay atao hoe mangeja azy amin'izao fotoana zao. Ary zany anie ny tadavin'ny vahoaka malagasy. Vahoaka malagasy anie tsy mitady zavatra sarotra fa ilay mpitatana mihitsy zay mitondra ny firenena amin'izao fotoana zao zay milaza fa ny antso servô araka ny resahanao teo fa le servô eo ampelantanany mihitsy ny tsy fantatra hoe miasa ho an'iza, miasa ho an'ny tenany ve sa miasa ho an'ny vahoaka malagasy. Mahakasika ny hoe nandray ny fitantanana ny firenena tao anaty lavaka ny fitondrana amin'izao fotoana zao dia tiako ny manamarika raha niala teo amin'ny fitondrana ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny taona 2024. Zany hoe taoriana ireny fanonganam-panjakana nitranga teto amin'ny tany sy ny firenena ireny dia ny taux de croissance économique atsika topoko nantahany arikarena fobe atsika dia nahatratra 7.4 isanjato tamin'izany fotoana zany. Teo ny tanjaky ny vola ariaritsika tamin'izany fotoana zany par rapport na hoe miohatra amin'ireo vola vahiny toy ny euro sy ny dollara. Natanjaka zany. Fa ninina potehana rehefa ohatra ka tsy mitovy fomba fijery ara-politika andrareo tamin'izany fotoana zany ny filoha Ravalomanana sy ireo ekipa tantana teto amin'ny tany sy ny firenena. Rehefa nandeha ny fotoana dia nitotongana dia nitotongana zany tany arikarena teto amin'ny firenena zany nandritra ny teteza mitana izy indrindra. Ary efa nibaza izany tany arikarena fobe atsika zany. Nandray ny fitantanana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina efa tonga aty amin'ny 5.4 isanjato zany taux de croissance économique zany. Indray moa izany fa nisy ny atao hoe fanesorana azy tamin'ny toerany, zany hoe tsy nahavita ny mandahatra amin'ny farany zany filoha Hery Rajaonarimampianina zany amin'izao fotoana zao mitotongana indray ny tany arikarena fobe entiny ilazany zany fa tsy tokony ho vaovao amintsika vahoaka malagasy itsony ny fahitana n'ireo mpitondra ankehitriny ny hoe hitondra antsika any amin'ny antsana mankitsokitsiaka amin'ny fahatrany. Araky ny fanambaran'ny namana rehetra ny fandimby teto efa manodidina any amin'ny 2.7 isanjato any ange ny tahany fahatrano eto Madagasikara amin'izao fotoana zao taux de pauvreté. Tena hoe maharitra ny akamaroan'ny vahoaka malagasy ho aizy ty fireneny ty ary zay ny fanontaniana mipetraka isanandro. Zao hiditra ny mpianatra atsoatsy amin'ny volana septambra. Tsy afeninanao na manatahiry fa maro ireo ray aman-dreny mitaraina miantso mandefa SMS sy ny sisa. Ahoana Andriamatoa Solombavam-bahoaka, ahoana mba ahafahany zanakay miditra makasika ny fitaovam-pianarana sy ny sisa. Zany no adi-tsain'ny olona isa-tokantrano amin'izao fotoana zao. Ka raha mahitsika hoe ny zavatra iainana amin'izao fotoana zao dia efa tena tsy rariny intsony. Raha ity fireneny ity izay natenaina ny hoe androsony zany firenena zany manoloana n'ireo lokaloka maro samihafa zay nentina zao fitondrana zao, ireo fampanantenana maro be ahafahan'ny firenena hoe handroso. Kanefa zao ny zavatra misy ka aoka andiny tenitsika ny ao anivon'ny fitondrana isika vahoaka malagasy fa ho aiza marina ny tondrana n'ity firenena malalatsika ity namana fanirina. Io moa zany dia miandry an'le hoe 3 andro no fotoana omenan'ireo tompon'andraikitra samihafa hitondran'izy ireo vahaolana zany dia kely finoana ihantsika inona moa no vaovao anatin'izany 3 andro zany zavatra efa généralisé le izy efa miparitaka le izy everitsika zany zavatra zay fa tena vahaolana amin'ny endriny hafa mihitsy no ahafahana mikaroka n'izao situation Madagasikara izao zany
fa tsy vaolona taitaitra fotsiny satria mety tratrany pression lay filoham-pirenena de mba te-hiteny ao anatrehan'le vahoaka angambany hoe mba mitady vaolana izy miezaka izy miasa izy mitsinjo vahoaka izy de faranjainga zany aneny fandrindritra zenge no ametrahana filoham-pirenena fa zao zay le mahatonga ny namana hiteny sasany teo hoe le séparation de pouvoir tsy mipetraka fa raha ohatra ka filoham-pirenena no andeha anao ny asan'ny prime ministre anao ny asan'ny membre gouvernement ministre anao ny asan'ny gouverneur anao ny asan'ny assemblée nationale anao ny asan'ny sénat tena hosahirana difotra le izy satria tsy marina fa Madagasikara tsy vita ao anatin'ny ray andro araka ny fitenenana fa tsy possible no avitana tompona andraikitra zany no amezana andraikitra ho an'ireo sehatra rehetrarehetra ka rehefa tsy omenao andraikitra le sehatra rehetrarehetra sy fahaleovatena tsara hiasa fa betsaka le fitsabajabahana satria tsika nge maheno zavatra maro za zao mba naniry mihitsy mba tao anatin'ny fanontaniana napetraka tamin'ny filoha-maly hoe tatakiny ahoana ny endriky reny révélation resahana olona akaiky azy taloha reny na mbola akaikikaiky azy reny ny amin'ny hoe misy pibizinao misy zao ao an-tapo ao zany angeny mahatonga an'izao bagary zao de mba liana zany de hoe ahoana ny eritreritiny fa tsy tafapetraka moa zany le fanontaniana fa mba tiako azo ny version officielle ny hoe mety mahafantatra izy fa tsy membre ny gouvernement ihany zany député Alain Tsimbazafa no olana raha reny zavatra iny satria izy samy izy ihany no mamoaka n'ireny adevitra reny de tsika le manodidina zany isa moa manodidina resana rehefa miresaka lapany itsika de présidence zany sy ny amin'ny fiadinan'ny république de anjara mandinika an'izany ary tsy vita an'izay ihany fa misy ihany koa tsika de efa niteniteto fa reto nomem-pahefana zay tsy ao anatin'ny lalam-panorenana reto ny anivon'ny faritra dia lasa manao fitaovana politika an'le fahefana hanaovana préparation fa tsy mandray an'le izy pôle de développement économique an'izany resaka région zany fa mandray an'le izy ho ady toerana ara-politika de lasa miantsehatra sy lay raharaha politika no mibahana de tsy kakitsika zany raha mahita olona miteny hoe soloiny zao amboary zao fa raha zay zao araka ny teneny tao no to amin'ny fitondrana efa eo amin'ny fitondrana ary zareo amin'io tsy mba hoe isika ity velany ety amin'ny fanoherana indray no mitaky an'izay hoe mba ampidiry eo zay tsika moa tsy mbola niteny an'izany mihitsy tsika ary nyteny tsy mela miara mitantan'izany fa zareo no anaty fitondrana de eo mahagaga antsika fa inona ary ty olona efa mitondra ty mbola miady seza ao anaty fitondrana tena tsy logika zay le mahavarina antsika io ndray zany de fantatsika moa zany raha-pitsy zay tsy fantatsika androany fantatsika raha-pitsy député Alain Tsimbazafa ny valiny zany resahany zany araka le teny député membre Benrina teo hoe tratra ny tanjona tamin'le resaka Airbus 340 iny tamy 2011 fa le kabary tam'zany le tonga le Airbus 340 io zany filoham-pirenena tratra ny tanjona fa zao zany tsika vao manomboka mahatakatra an'izy ay ve zany le tanjony tia raha araka nyzao hitantsika zao satria potika ny Arimady am'izao fotoan'izao tsy manana fiaramanidina ny Arimady raha nanana tena hoe fiaramanidina madidio ny Arimady na fiaramanidina zay manao volona lava io zany sidina lava na sidina eto atoerana sy hoe fiaramanidina amin'ny fitondram-panjakana mihitsiny amin'ny akabeany de zay ny atomatonga atsika zany ange andrefesana ny mariky ny toekareny zany tsy lavaka zany ny resaka ny resahan'ny mpizahatany teo hoe ny ainy zay satria nanontany kely mihitsy ateo taty amin'ny 300-400 000 touriste taty nytany amin'izany 24 zany ary afaka nietsehatra tamin'ny sehatra rehetrarehetra ny rehetra zay namorona mpandraraha vaovao isaky ny faritra isaky ny distrika ary de niodina ara-dalàna le lavola zany ho amin'ny malagasy de mba ny aina ary le vidim-piainana de mba stable tsy nahitantsika fidanganana vidim-piaina betana zany no andrefesana azy zany akoatra ny statistika ny resana tso satria ny indicateur économique de misy indisin-javatra maro be zay tsy maintsy fantaritsika eo anatin'izay de eo no mahatonga atsika indraindray hiteny amin'le hoe tena ngamba tsy olona natokana hitondra fanjakana ny misy am'izao fotoana zao fa izy ty manko le fanjakana député Alain Tsimbazafa dia io tsy randoky io ka andrakandramana isak'izay mihetsika tsy zay le izy fa tena adidy tena ngeza be mihitsy io eo anatrehan'izany hoe firenena zany satria nisy olona niady teto ho an'ny tombontsoantsy Madagasikara ty tena nanao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy reo ray aman-dreny taolo teo aloha zay efa marobe ny efa tsy miaraka amintsika fa tena nisy ezaka marobe nitazomana ny ty Madagasikara ty sy ny fiandrianana sy ny fahaleovatena za Madagasikara zany fa eo ihany koa reo vahoaka de mba manantena hoe aloha mba ialana eto de mba anantena hoe ho avy mamirapiratra
président Ratsirakaza moa tany amin'ilay teny de hoe foazy ary rehefa mandroso Madagasikara zany ke mifanantenan'ny olona ary zany ijoroantsika mpanohatra zany rehetrarehetra zany député Alain Ratsimbazafy ma hoe androsony ty Madagasikara ty ka raha mijery zany tsika am'izao zava-misy zao de hoy tsika hoe indraindray nanao erreur de communication ary zany moa efa matetika le filoham-pirenena manao an'izany hoe Artemisia novolentsika fa $3000 ny taonina fa ny vary zao $, ny taonina fa tena ho mpanondransika Artemisia tsy nanjo tsisy Artemisia tsy nanjo le vary anavarotsika nefa etotsika de mahavolo vary betsaka mihitsiny ary zay ny antantany député Jerry teo sokafy le ary tangirika ary fa tena manarivo ny hectare ny ilaina amin'iny ary mila zany ary hainy malagasy zany mamboly vary zany hainy malagasy zany miasa vary zany ary zany tena hoe manao an'izany tena hoe fifangaron'ny karazana fambolena zany na antany eto io na anaty rano io de tena hainy malagasy zany saingy zay le relana communication tamin'ny heritaona ny eritreritra fa bizina le Artemisia ary io mbola adefitra hatram'izao hoe tena ahoana nefa raha niny raha iny fa zao zany tsika zao de hoe afaka manafatra amina sambo sy sisandray député Alain Ratsimbazafy eo ndretsika mahakasika an'izany sehatra ny fambolena zany somary amafisiko kely eto satria araka ny resahana teo hoe nytao mamaky an'ity fitondrany ity dia ny anafatra vary de aveo ampiasaina indray ny lafiny ara-politika amin'ny fizarana ny vary mora sy ny sisa eny amin'ny faritra samihafa zay efa hitatsika ny lesoka teo aloha fa niteraka olana goavana teto amin'ny tany sy ny firenena zany satria lasa tsy natokana ho an'ny vahoaka malagasy le izy fa ho an'olona zay mitovitovy fomba fijery amin'ny mpitatany any toerana ihany no misitraka an'izay fanomezana na famarotana vary mora izay eto moa de somary tsindriko kely no mahakasika an'le hoe maninona ary ny fanjakany ny tsy mifototra amin'ity sehatra ny famboleny ity satria fatatsika tsara fa raha ara-tantarany tsika mbola atao hoe ny 900 malagasy de tantsaha ary anisan'ny nampalahelo sy nahataitra moa zany ny fandrenesana namana faniry ny hoe zany Bamangoko zany nge amina hektara maro no eritreretin'ny fitondrana hiatsona ny zareo arabo ande amboly vary any amin'ny toerana io fa nga tsisy malagasy mahay mamboly vary eto nakaizy ireo teknisianina tsika maro be niofana tamin'ireny politek sy ny sisy reny mba hiantsoroka n'izay lafiny ara-teknika zay mba azahoantsika vokatra ka ny malagasy no sitraka azy fa toa ohatra ny isika indray no mangatakatiny amin'ny velaran-tany izay velaran-tany fambolena zay misy eto amintsika fantatsika tsara fa efa tamin'ny andron'ny filoha teo alohany no niazakazahany zany fanatanterahana ny barazy lehibe any Bamangoko zany de ho sanatry ny vava ve ny vahiny indray no igoka ny ataontsika hoe tombontsoa zay tokony isitrahana amin'ny fahavitany le barazy any atoerana izay no ataontsika hoe tsy fahatakarana nga an'izao fitondrany zao ny zavatra mahasoa ny vahoaka malagasy eo ty ihany koa moa anisan'ny natsidika ataony hoe lasa atao fitaovana politika ny rafitra misy eto Madagasikara na nivon'ny faritra sy ny commune sy ny sisa tsy azo laviny zany satria tsy mahay mametraka mihitsy an'le antsoina hoe tena décentralisation effective ty fitondrany ty ny décentralisation ane de natao hiantoko anindra ny fampantrony ny fotony fa tsy nataonao ande hiantoka ny kajikajy ara-politika anao mpitondra raha tena mahay mametraka an'izany décentralisation zany ny mpitatana ny firenena de mitodika makany amin'ny fampantrona isam-paritra zany mba hitovizany zany fampantrona ho an'ireo faritra rehetra 220 na 320 misy amin'izao fotoana zao io moa mbola fanontaniana le hoe 320 satria ny lalam-pandroerana de tsy mbola niova fa de eritreritry ny filoham-pirenena zay niraisina tao anatin'ny filakevitry ny ministra no nandraisana ny fanapahan-kevitra mahakasika an'izany hoe faritra fahatelo amby roapolo zany mitiako tsindrina de ny hoe ao anatin'izany décentralisation zany nge ny resaka autonomie financière na ny hoe ny fizakantena ara-bola amin'ny faritra tsirairay mba tsy
ho tonga any amin'ny fitondram-panjakana foibe avokoa ny loharano-karena rehetrrehetra zay any amin'ny faritra misy any fa misy natokana ho tatana n'le any amin'ny faritra mba hisitraka an'izany le vahoaka any fotony any ahafahany mampandroso ny faritra misy azy fa raha ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao dia ninina tsy atao na ny atao hoe ny fifidianana amin'ireny faritra ireny mbola hiantra teriko eto zany hoe nanenanivon'ny commune azany mbola tsy vitantsika hatramin'izao no mamarana an'izany fifidianana be ny tanàna zany mbola misy commune 2 sa 4 mbola manan'olana ary tsy mbola manana be ny tanàna voafidy sy mpanolotsaina eny anivon'ny faritra zay tendrena fotsiny amin'izao fotoan'izao reo gouvernoura zay hitantsika fa ao anatina loko politika tanteraka zany fa tsy mandeha amina ara-demokrasia zay hoe tokony amin'ny alalan'ny fifidianan'ny vahoaka no hipetrahany zany lehibe an'ny faritra na ny gouvernoura moa no lasa etsona azy amin'izao fotoan'izao zay mbola fanontaniana ho ateo ka ireny rehetrarena dia hitantaratra fa efa tsy dia mitsinjitsony zao fitondrany zao ny mitodika makany amin'ny hoe fampandrosoana ny firenena fa ny anamafy toerana azy amin'ny fifidianana manaraka eo ny mamay azy eto moa nisy mihitsy ny teny zay nataony ny gouvernoura raha ny vahiny tamina ainao manjery anankiray izy tamin'ny faraparan'ny herinandro dia ny hoe tsy olana ange zany manao famerianam-bola amin'le vola 1 milliard de dollars azon'ny firenena malagasy satria mbola anao mandaroa na telo ny filoha-pirenena dia gaga moa ianao hoe raha izao efa fahatrana iainany malagasy zao ve zao mbola ho taritina matonany ao anatina mandaroa na telo aotsika mba andrinika fa ataoko ngamba fa tsy mendrika ho an'ny vahoaka malagasy ny zavatra iainany amin'izao fotoan'izao taoko moa mbola nisy filazana amin'le tatsika teo misaotranao namana faniry nampatsiahany le hoe fanasana ny vahoaka malagasy mba hiaraka ifety amin'ny rampitso eny amin'ny kianjany beorika amin'ny fankalazana ny faharoa taonany rodoben'ny mpanohatra fa zany gouvernoura eto analamanga zany ange dia niteny mihitsy hoe tsy misy atahorany amin'ny fanoherany indrindrindra ny filoha marika ravalomanana dia napetrany tsara mihitsy hoe tsy misy na de segonda ray ara ozy izy ka atahoranay an'izany filoha ravalomanana zany i filoha ravalomanana nefa ny lehibe amin'ny mpanohatra asa ihany koa fa nametraka isa mihitsy izy hoe olona 30 ve dia andeha avaky ny kianjany 13 Mai asa aloha raha 30 nisan'ny mpanohatra eto Madagasikara raha ny atotanisa misy amin'izao fotoan'izao sy ny zavatra iainany vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao fantatsika tsara fa nampomba azy ara nge zao efa mitody damosina aminy satria tsy tonga amin'ilay noeritreretina mihitsy na le fampanantenana zay natao tamin'ilay vahoaka mihitsy izao zavatra iainany zao ka ny amo dia misy fiteny malagasy zay manao hoe ny vavany tsy atao be ny mamerina azy ny tsilaitra ka sao dia tafahoatra loatra izany fanivaivana na fambanimbanina ny tianivo ny fanoherana zany fa eo ny tantara no hitsara ary izay hoe tantara no hitsara zay no hamaritra ny tantarantsika zany atao amin'ity firenena ity namana faniry ny histoirany 6% tsaroantsika tsara sy ny histoirany imbécile dia mbola tsy tapotra mandahany zao fitondrany zao dia raha tsika zany zava-misy amin'izao fotoan'izao dia maro anisy tsika fa ry zareo indray zany zao no mivadika 6% zao fotoan'izao satria efa anatin'ny fahagoviny le vahoaka malagasy sy lay hoe fitenitenenana ny fanoherana satria zany nge ny tena olana le tena tsy fahaizana fandrarana amin'le tontolo ara-politika mihitsy ny olona n'le fitondram-panjakana ka sady manaonao foana no miteniteny foana mandiso ny fomba fanaovana politika sy ny fitantanana ny raha-panjakana zay ny ato mbola mahatonga atsika miteny hoe ahoana moa no eritreretana hoe olona efa mitondra fanjakana efa anazy daholo maro anisa rehetra ao anatin'izao fanjakana zao no mbola midongy hoe mbola omeo sezy zay de varina ianao aizy izy no manontany sy mangataka an'izay amin'ilay olona ao anatiny eo ihany zay nitoanany zany zay mahavarina antsika izy hoe tsy voatery nanao campagne na communication mihitsy
ny mpanohana fitondrana raha itakiseza ao anatiny fa vitany samy izy ao zany fa maninona noentina novoizina tety ivelany zany resaka zany de otsika hoe satria mety tsy matanjaka le influence ao anatiny na mba misy te eno mba hoenony kokoa ho any lehibe lay mpiara-mitolona de tsy maintsy nanao communication tety ivelany zany misy miaratsy ny manapaka kely anao fa misy namana solombavanymbahoaka anankiray arany raha ny vahiny tamina fandarana anankiray izy de nanamarika mihitsy ny hoe tsy tokony izy tsony zany excuse zany satria efa anay ozy izy avokoa ny eo anivon'ny sena ny eo anivon'ny anteny miara-pirenena ny eny anivon'ny ny olomba fidy rehetra na ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina sy ny sisa tsy tokony izy tsony izy zany hoe fialantsiny na excuse zany amin'ny hoe tsy mandroso ny firenena satria efa anay daholo tenina solombavam-bahoaka anankiray zany ka hoy aho hoe aoka mba ho tananareo zay tenina atao zay ary aoka mba ho tanterahanareo le fampandrosoana marina nyty firenena ity satria izay ange tsisy afa-tsy zay no angatahany vahoaka malagasy ary izay etian'ny fanoerana de io mandondony io mampatsiah anzy reny zavatra rehetra ny resahanareo reny nampanantenainareo reny ho an'ity vahoaka ity mba tsy sanatry ny vava ataonareo fampanantenana pokaty fotsiny le izy fa tena mba ho tanterahana ho tombotsoany vahoaka malagasy ary zay ny andraikitry ny etian'ivon'ny fanoerana zay mitondra an'izay tsikery zay ary mitondra an'izay fanamarian'zay ho amin'ny tombotsoa amin'ny maronisa zany eto amin'ity firenentsika ty efa maraparantsika fa saika napetraka tamin'ny député Jerry ty fa adiniko ty fa efa azo keto moa zany député Alairan-Tsimbazafa anafatra omby vavy be ronono tsika ya misy an'izay tokoa hoe tetikasan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ho andrasantsika moa zany zay satria io moa de efa anisan'ny atao hoe programma tamin'ny andron'ny Flora Valomanana ary hitantsika tsara ny atao hoe tombotsoa ny sitrahan'ny tantsaha tamin'izay le hoe fiompiana omby vavy be ronono zay fa indrisy moa amin'izao fotoana zao de iorinasa ninina akatony io zay tsy fantatsika nia ny antony amin'izao fotoana zao tsisy antony mazava fa dia akatona ny orinasa triple A zay mamokatra atao hoe yaourt sy ny sisa zay tokony andray any vokatra reny tatsara reny ary atao hoe miaina ao anatin'ny kizo fara reny piopy reny tamin'ny fotoanandro satria hitantsika tsara reny hoe fandrarahana ny ronono teny amin'ny arabe noho ny tsy fisian'ny orinasa mandray azy tsony ary teo ihany koa ny atao hoe ny atezeran'lay mpamokatra satria tena vidin'ny olona mora de mora ny vokatra ronono tamin'izany fotoana zany ka ho hita eo moa zany ny fomba fiasan'ity fitondrana ity amin'izay hoe fitondrana ny fanafarana omby vavy be ronono zay ho tonga aty toerana de ny mahasoany vahoaka ange ho any tanysika zangane ho tonga zany satria ny ronono angamba de fatatsika tsara fa tena mbola anisan'ny vokatra ilain'ny vahoaka malagasy zany tamin'ny zoma teo de nametraka tao anatin'ny fanadihadiana hoe efa navita 7 pas en avant tsika taloha amin'ny 2008 zany fa rehefa nitrangana taty amin'ny 7 dia nanao 13 pas en arrière tsika zany efa nisy dingana 7 tsara tare azo tsika tany aloha no niembotra dingana 13 tampoka tsika taty aoriana raha ohatra zany tsika ka efa mba nahavita an'le hoe mba namokatra vary karazam-baromaro ary nanovana fifaninanana isaky ny tantsaha isaky ny commune isaky ny distrika ary tena namezana mihitsy ny amin'ilay hoe afanampiana ho an'ireo zay nahavoly vary betsaka amina taonina isan'ny hektara raha ohatra zany zay voatazona tsara député Alairan-Tsimbazafa dia tafapetraka tsara le hoe maleo tena ara-tsakafo i Madagasikara satria ny vary ny foto-tsakafon'ny malagasy ary tao anatin'izay ara de efa somary nampiana sorgho le izy na le ape mba ahafahantsika hoe tsara ihany koa sehatra anankiray io fa zao ifotorantsika aloha ny vary ary mba ho tonga ho mpanondransika aoriana kely ao fa rehefa kelikely koa tsika ho ataontsika tsy sorgho ty satria ny tany mbola azo ambolena eto Madagasikara dia amina tapitrisa hektara mbola azo trandrahana tsara
nefa rano moa zany nefa nanomboka nandeha le izy ary nametraka an'izay tena karazana silo samy hafa zay tsika de nefa rany dia potika tanteraka lasa manao importation na vary tsy tanono Madagasikara ohatran'izany ihany koa efa mba nanana an'lay ombivavy be ronono zany tsika tamin'ny fotoana ary tany hoe mba jejejo ny tatsatany ambanivohitra tany satria ny fasilitena nahazona reny ombivavy be ronono reny de misy napetraka tamina vala samy hafa de nampianarina mihitsiny hoe izao ny fomba fiompianan'ity ombivavy be ronono ity ohatran'izao no vokatra azo am'izany ombivavy be ronono zany 4 litatra isan'andro dia zao ny fitandremana azy amin'ny aretina dia maina teo zany député Alain Ratsimbazava zao ndray zany tsika vao mieritreritra 2 taona sa 4 taona teorina vao mieritreritra n'zany ombivavy be ronono zany mbola tsy manana politika amin'ny fambolem-bary akory tsika am'izao fotoana itenenantsika zao ary na ny fitaovana ampiasain'ny tatsara na de efa nanavatra karazana tracteur tsika zavatra maro be tamin'ireo fotoanandro hoe mba hanalefahana n'lay famokarana tatsara mba hoaingana kokoa satria reraka ihany le olombelona syombo mitoto tany eo dia tsy tafapetraka araky ny tompony zany de zany anisan'lay hoe voka-dratry n'lay zavatra mamoafady na teo teto amin'ny firenena de nanombana n'lay fiainan'ny voaka malagasy amin'ny akapeny député Alain Ratsimbazava iamaraparantsika raha misy azonao anampianan'izay ny tiako anampiana kely an'izay fotsiny angamba de karazana fampatsahivana hoe natadidy angambo tsika fa nisy zany tetikasa PSDR zany tamin'ny andro ny filora valomanana tao zany nahafahana tena nanosika ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana ary tafiditra tao anatin'io nilay fanomezana n'le ombivavy be ronono tamin'ny fotoanandro tany amin'ny taona 3 tany 4 tany zany tetikasa zany niazakazaka ary tena nandroso ny ataontsika hoe fiarin'ny tatsà ary nisy ihany koa moa ny atao hoe tsena izay afaka nandray an'ireny vokatra ireny ka natsapa ny rehetra tamin'izany fotoana zany fa tsy nanany sarotro zany hoe fiatrehana ny fiainana andavanandro zany tamin'ny fitantanany filora valomanana moa de raha tsika nalala fa maro ny sehatra zay tena nifatohany zany fitondrany zany amin'ny sehatra ny fampantroana teo ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana zay efa nresahany namana faniry teo fa tsy adino ihany koa ny teo amin'ny sehatra ny hoe ny asa vaventy toy ny lalana satria io moa no raisitsika hoe io ny lalan-dra ny fampantroana zay efa nresahana teo ny makasika ny faratsindalana isatsokazy fa tamin'ny fotoanandro ange zany filora valomanana zany ka nahavita 9000 kilometra nandritra ny fotoam-piasany ny tantana n'izany firenena zany ngamba tsy nisy zany filoha-pirenena ka nahavita lalana lava indrindra keto Madagasikara afa-tsy zany filora valomanana zany ka izany rehetra zany no entiko isotomana ny saitsika hoe raha ny zavatra hita sy iainany voaka malagasy amin'izao fotoana zao dia efa atao hoe mahonena raha ny zavatra misy zany tsy mendrika an'izao ny firenentsika ary zay ny mampijoro antsika ty anivon'ny fanoherana mitondra n'zany tsikera mba ahafahantsika mitondra ny anjara birikintsika amin'izay hoe eo anivon'ny fanoheran'izay ary itsika ary eto amin'ny fandarana dia mitondra n'ireo sosikevitra samihafa mba ahafahany eo anivon'ny mpanantanteraka mandray zay azo raisiny manoloana n'zany tolo-kevitra isa-karazan'zany koa dia ny fotoana moa efa somary manapetra ihany fa dia mamerina ny fisaorana antsika vahoaka malagasy naharitra hatramin'ny farany nanaraka ny fandarana miara-manonja ary isaorana ihany koa ny mpanay anjara rehetra zay efa notany saina teo aloha nandray anjara mavitrika tao anatin'izany fandarana zany dia mametraka ny veloma mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko ho amin'ny manaraka indray ya misaotra ny namana rehetra zany isika fa ety ampamaranana dia averina zany ty fanasana ity am'izao faharoa taona ny RMDM zao de manasa zany ny anivon'ny rodoben'ny mpanoatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara mba hiary-paly amin'ny isika rehetra zay manana fotoana ho avy eny amin'ny toerana magrobe oririka raha pitso talata amin'ny 7 ora maraina zany no fotoana zay hanasany ny rodoben'ny mpanoatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ho antsika rehetra amin'izay fiaraha-mikorana zay ao anatin'ny faharoa taona ny
RMDM na ny vondron'ny mpanoatra eto Madagasikara. De mamy fotoana antsika ho amin'ny rapitsondray izahay sy ireo namana mpiara manonja, mpiara mamakafaka mba hiresaka indray zany zay azo resahana ao anatina lohevitra zay efa noman'ireo namana ao anatin'ity miara-mononja ity. Zay no lava izay no fotoko lafo sy tompovavy fa dia iverinay fa reo zandrikely sy ireo zanaka zay manao ny fanadinana baccalauréat ihany koa dia ao anatin'ny fitoniana tanteraka ary samy mba miandry zay vokatsoa tsara izay de miraro soa ho antsika rehetra tompo lahy sy tompovavy.